anazy ary lazainy eo amin'izay ny fombafombany rehetrarehetra rehefa mahay-anao an'izay ny vahoaka dia mandohalika eo anatrehany. Zay ny ambalavelona le sakamatory lazaiko anareo teo. Ao anatray ny fihetsiky ny jangoraka. Misy soratra masina ihany koa leo saiko vaky ny namako ato vetivety. Miainga amin'ny Isaia 27 aloha. Zay mba andao jerentsika vetivety. Isaia 27 dia le Matthieu 28 Matthieu 8:28. Tsy solomaso indray le namako ato fa aleo izahantsika. Malalaka mihitsy ny fotoana ny menanay amin'ny rahalahy mianaka tena apetrao mihitsy izay fanontanianareo rehefa avy eo fa manazava fohy fotsiny izay. Ity jangoraka ity dia izao ny voasoratra ato amin'ny Isaia 7:20 dia ny andeniny voalohany ihany. Amin'ny anarany Isaia 7:20 andeniny voalohany. Izao ny voalazany ato. Amin'izany andro izany ny sabatry Jehova izay mafy sady lehibe ny mahery no ho entiny mamaly ny leviantana dia ilay menarana mandositra sy ny leviantana dia ilay menarana miforiporitra ary ho vonoiny ilay dragona ao an-dranomasina. Io jangoraka io dia ity leviantana ity. Nisy fampianaran'ny ray aman-dreny Rakotoaritiana taloha tsy haiko hoe izany rehefa naharaka an'iny fampianarana iny le misy anarana devoly be dia be fa nisany ao anatin'iny nampianaran'ny Rakotoaritiana iny ity leviantana menarana miforiporitra. Ilay menarana namitaka ny Adama sy Eva tany Ejipta, izay menarana efa voaorona, dia mbola eto ihany koa izy ny lohan'ity jangoraka ity. Fa zany jangoraka zany lazaiko anareo fa rehefa mihetsika zany tena tsy hay fanaovana. Ny any amin'ny mpimaso moa dia vitsy ny afaka ny jangoraka io. Fa ino nampitodika ny olona ny vavaka. Ary rehefa pastera tamin'ny andro ny jangoraka io tondra fiangonana FJKM tany avaratra tany dia tao amin'ny fiangonana nentiko tsisy mpiandry mihitsy fa atahoran'ny olona izany mpiandry izany satria fa ela moa izay tamin'ny 1990 no efa nanao mpitandrina. Dia tamin'izany fotoana izany na ny mpiandry eza mbola vitsy tamin'izany. Dia izaho irery no mpiandry tao amin'ny fiangonana nentiko. Miditra amin'ny amoroa ny asam-pifoazana fametran-tanana fa raha pitso amin'ny 7 maraina izay vao afaka ao am-piangonana satria be dia be ny asa. Inona le esanao? Jangoraka. Zany jangoraka zany ary amin'ny alitara ianao. Zay moa tamin'ny fiangonana zokintsika taloha, ery amin'ny alitara le misy le tonga dia fandidiana fobe. Dia ny amin'ny alitara manatra-tana sady manonona n'ilay fandroahana devoly. Fa ao anatin'iny dia efa mirangaranga ry zareo. Dia farany dia miditra amin'izay andray olona ametra-tanana. Olona anankiray no ametrahana tanana. Fa raha vao mihetsika iny, izay misy jangoraka rehetrarehetra ray fiangonanao mihetsika daholo. Finoana sisa tamin'izany. Tsy nametra-tanana intsony fa niverina nakeo amin'ny alitara nandidy amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Miala. Jesoa moa tamin'izany no fiteny. Miala. Dia rehefa mangina ilay anankiray dia miara-mangina izy rehetrarehetra. Izany hoe tena manao defi mihitsy io jangoraka io tamin'izany. Ny zavatra
naharesy lahatra tamin'izany fotoana izany zaza rery. Raha ato amintsika FPVM zany a dia tsy azo ataony mpiandry anankiray miasa fa tsy maintsy misy nama ampatany moa tsy ampananoatra dia ny asa rery fa nisaorana an'Andriamanitra fa tena niara niasa tamiko Jesosy tamin'izany fotoana izany. Ny jangoraka dia tena ody mahery vaika. Le teo zavatra tokavina za taminareo zavatra tokavina hoe viany amin'ny doan'ny ananina sy ny sisa sy ny sisa. Fa ity jangoraka ity dia tena zava-doza ody mahery vaika be. Tany aminay tany avaratra tany nisy mihitsy moa tao amin'ilay toerana izay niasako. Raha mahita vola 200 satria tamin'ireny moa mbola nisy lanjany vola 200 zany, ilay vola be. Raha mahita vola 200 eny amin'ny arabe iny dia tsy azo raisina. Fa izay mandray an'iny dia fanazy tamin'izany fotoana izany. Dia avy eo indray koa nabombo ka latsaka eny an-dalana ka nazaza izy mandray an'iny bombo iny dia fanazy koa. Dia indraindray ihany koa ny jangoraka dia zavatra alain'ny olona any amin'ny doany. Dia misy anarana tompony io doany io no alefany. Ne mandehany ianareo ranona makany amin'ity toerana ity fa ianona dia ataovy an'izao dia manaraka an'iny koa ilay fanahy ratsy izay antsoina avy eo amin'ny doany dia na lasa daly ny olona iny na tsy fantatro hoe aretina sarotra sotranina mahazo an'iny olona iny. Zany rehetrarehetra zany zavatra nisy ary hita ny ainana tamin'ny asa rehetrarehetra, na tamin'ny mbola fahajentilisa, na tamin'ny efa nampitandrina na mpiandry dia efa nandalo sedra tamin'io ambalabelona sy jangoraka io. Ny zavatra anankiray ihany koa tamin'ity jangoraka ity dia tena izay olona azon'io ka vehivavy dia tsy miteraka. Na dia mitondra voka izy, tsy mihoatra ny 2 volana dia fa lany. Izy mihitsy ny tena mibaiko fa tsy ekeko tsy manaiky an'io fa tsy maintsy vonoako. Dia afaka ho azy ilay zaza ao anaty kibon'ilay vehivavy. Fijoroana vavolombelona anankiray ity misy ho saintsainanareo rehefa be moa ny namako dia anio en'ilay izy. Za FFPVM zao niasa tato Ambatondrazaka sy tao Ambalavero. Misy olona avy any Ambalavero eto, FPVM Ambalavero. Misy olona niasanay tao Ambalavero. Dia io olona io avy any amin'ilay tanàna atao hoe Otononiko ilay satria mino aho fa tsy fantatrareo zany. Satria any Akijan'ny be tena any Ketsabe any. Misy tanàna atao hoe Ampandritsara. Misy 3 mirala mianaka moa zay no nandeha tany satria nampalahelo le ramatoa kely. Manambady izy fa tena tsy mety mahazo zanaka mihitsy fa raha vao beboka dia sakafon'io jangoraka io ilay zaza ao kibony dia farany dia nanantona anay tao am-piangonana. Dia nanaovanay asa teo Ambalavero manakambahiny moa zany tantara lazaiko anareo izany. Dia rehefa nanao asa tao zay dia novangin'i Jesosy fa tsy maintsy makany amin'ilay toerana misy an'io ramatoa kely io zahay. Dia tonga tao zareo dia nivadiny dia nandeha bisikileta
nakany alavitra zany toerana zany a dia tahan'izay telo mirahalahy niaraka tamin'ny le rainy io jajavehivavy io sy le vadiny dia bisikileta ny nandehanana dia rehefa nandeha dia tonga tany izay rehefa tonga tao amin'ilay tanàna rehefa tonga tao amin'ilay tanàna izay a dia tonga dia niditra tao an-trano dia nivavaka vita ny amenina zahay mbola tsy nandray dinidinika akory fa nihetsika amin'izay io le zazavehivavy niaraka taminay teny an-dalana iny rehefa vita fotsiny mpiarabana tamin'le ray aman-dreny izay mpianakaviana tao an-trano a nihetsika amin'izay dia mbola niherikerika moa ny mamany dia hoy za hoe nanao inona tsika raha tsy atolotrareo mihitsy ny odinareo dorana tsy afak'io ary aiza mamita tena foana ka mbola hoisy zavatra sitrika fa hatramin'ny kely indrindra hatramin'ny fanjaitra na hatramin'ny kofenanjairana zavatra na niodina ampiasainareo a dia tsy maintsy atolotra daholo fa raha tsy zany a reraka fotsiny izay nakatia reraka fotsiny ianareo ampandoliana fa tsy maintsy a fantatra zany rehetrarehetra zany dia teo mory zareo zany dia fanolakolaka izy mivady hoe za aloha izy le rangahy za raha odigasy zany ozy tsy resy lahatra izy moa katezista ny katolika fa tsy resy lahatra ela aho izy fay madama dia za ahoana ny hevitra ao madama ny zanako mila sitrana ny zanako fa atolotra daholo mihitsy zavatra dia nalaina teo dia doranay telo mirahalahy anontaniana indray Jesosy hoe sao dia mbola misy misitrika any Jesosy rena moa nalalaka be a le tenin'Andriamanitra nomenanay iry zareo nasaina mibebaka amin'izany mihetsika io zavatra io za tsy miherikerika amin'io mihitsy ianareo avelao anao ny ataon'io fa Jesosy efa eo a fa ianareo mihitsy aloha ny tena manolo tena mibebaka noho izany a ataovy dia niara mivavaka dia mibebaka vita ny fibebahana tsy nametra tanana akory izay telo mirahalahy fa tonga dia niteny io le zazavehivavy io ny hoe tsy mila nitsony izay a andeha zahay tamin'izay lazaiko anareo tamin'izay lazaiko anareo a fa nazay telo mirahalahy aza na tsy ary maivana tena maivana izay na eny fotsiny hoe vita missionay tsy mila nitsony izay zava-nisy tamin'izay a zay ny lazako anareo jangoraka ilay izy satria efa tany amin'ny fiangonana nentiko taloha tamin'ny sambola FJKM raha voaray ny mihetsika izy menakava fa raha vao tonga tao amin'ny tanàna mpandretsara izy ka nihetsika ilay raika vavy io a ny ray tanàna ny oraka daholo jangoraka ray tanàna tao amin'ny tanàna mpandretsara io rehefa niresaka ry zareo rehefa avy eo rehefa tena sitra ny zanan'io a dia zao nataony misaotra an'Andriamanitra ozy fa ity tanàna anay teny pastera ozy efa tsy ampandretsara tsony nataon'olona anaran'izy ty ozy fa misy namako ao mangataka anao raha landrina mba mitsangana kely iny mpiandry niaraka tamiko a nandeha tany fa ny zokony izy io moa mpiandrika io fa efa maty ny zokony zay telo mirahalahy zany nandeha tany ny ty tanàna anay teny pastera ozy zareo ka efa napetraky ny olona mihitsy le hoe ampandretsara ozy fa ambotra dalana nataon'olona n'ity tanàna any ety ozy satria betsaka ny olona lasa dala tato amin'ity tanàna ity dia zay ozy mba mangataka mba sio ny fiangonanareo eto sarotra ry havako lezy ny antony a any akijany be zany toerany zany tena lavitra zany miakatra ampiakarany ianao a manosika bisikileta moa tamin'izany za hatramin'izao mbola manosika bisikileta moa ny anahy zany efa zay ny asana mpanaovin'i Jesosy za raha teo mpanorona fiangonana fa tena miakatra zany mpiakarany zany tsemboka tsy tsemboka midina indray mitelefônina any vady aman-janako aty mbalavery manakambahiny a tsisy rezo dia mivavaka sisy ny ankizy hoe Jesosy a lazainy ry zareo moa rehefa hoe arovo dadanay satria jaune rouge ihany koa
izany toerana nandehanana izany. Fa rehefa sitrana afaka io zavatra io a dia tonga tany ry zareo fa kibo be ilay ramatokely. Afaka ilay devoly tsy tia zazamena dia tia jangorako ity a dia niteraka zao matsara ry zareo a niona taminay. Na dia efa tsy taty Ambatondrazaka sy Manakambahiny izy a fa mbola henoko ny tantara tany. Ka ampahafantarina antsika fa ny jangoraka dia ody mahery. Averiko hoe tamin'ny andronay taloha izany a raha vao misy vola ariary folo eny an-dalana ka nisy olona nandray iny a dia efa nazo mihetsika izay. Raha vao tonga ny an-trano fotsiny dia mihetsika iny. Na koa mahitsaka an'iny fotsiny a dia miakatra avy any amin'ny tongotra ohatrany mangoritsina. Izay moa ilazany zareo azy. Mangoritsina dia malailay a dia tonga dia miakatra ny an-tampon-doha tsy tompony tena intsony a ilay olona. Dia fijoroana vavolombelona faharoa nitondra fiangonana izay mivady a tany akaiky Namparafaravola. Akijany be koa izany toerana izay fa zatra kijany. Dia rehefa tany a dia misy doany be teo akaikin'ny fiangonana. Dia rehefa nisy doany be teo akaiky izay ampita avaratra ny fiangonana dia ampitana atsimo a ny doany. Isambolana dia antsapona marakarenitsopona tamin'izany toerana izany. Dia no délivrance à distance izay mivady ary ampita avaratra. Dia misy ramatoa lasa nanantona anahy, nivady ny mpivavaka fa izy ampitromba. Mbola io jangoraka koa. Nantony izy pastero vonjeo mijaly a. Mafy loatra ny fatotra mahazo ahy. Fa inona ho ilay mampijaly anao madama? Re zavatra mitsangana amiko ireo. Tena mafy eny mahazo ahy. Indraindray dia miola ny tentako. Indraindray dia ohatra ny voky voamasoko. Indraindray dia mivila ny vavako. Be dia be ny zavatra fampijaliana ataony jangoraka io. Dia inona ho any tianao hatongavana? Zaho sy na eno izy hoe afaka ny fivavahana ny jangoraka. Fa jangoraka ozy io mahazo ahy io. Dia hoy zaho hoe raha nalan'io iny madama ka very vola be nareo e. Dia very vola be ahoana? Zao zaho efa niditra tao an-tranonareo misy lamba mena be amina metatra ao. Misy vilia bakolo be maromaro ao. Misy vilia Duralex ao. Misy armoire ao. Misy zavatra. Fohinao ve? Ohatrinona ny vidin'ireo? Nividianana azy sy nanamboarana ny armoire io. Fa tsy maintsy potehina ny armoire. Tsy maintsy potehina ny vilia bakoly. Tsy maintsy dorana ny akanjo rehetrarehetra izay nanaovanao nanaovana ny zavatra io sy ny lamba rehetrarehetra eo amin'ny rindrinareo. Foiko ireo pastera, ndihana aloha miresaka ianareo mivady. Manaova teny rana mihitsy. Fa rehefa manaiky raha misy vadinao dia matongava ny an-trano. Dia lasa vao tonga kelikely tany an-trano iny izy mivady fa nanaraka. Inona nataony? Le vorongon-damba be dia be mihitsy nentiny tamin'ny gony avy tany nentiny nakany amiko. Dia hoy zaho fa ahoana? Zay ne pastera efa tena tapa-kevitra. Tapa-kevitra izay. Mafy ny mahazo anay. Na zazany eo izy le rangahy tena andevoziny zavatra io satria rehefa misy fady mahazo ny vadiko izy zany ao ampandadino izy. Dia zany ho mandady ohatry ny elika izy mifono eo amin'ny lela-paladia sy ny sisa ozy. Zaho izy rehefa izy ny tapa-kevitra, zaho izy efa vonona taloha ny reto efa nentilay. Sao dia mbola misy ary any. Dia tsy izy tsony. Dia no adina ny lavaka be. Ry zareo moa mpivarotra. Nalaina karazana lambahoany ray vata valizy. Karazana lamba fianjahana sy le temotra be reny. Tena nalefa ao anatina
ilavaka be loadiny io zareo mivarotra dia natopa teo ny petrôla ny dorana maimbo raiko na ny tanàna fa rehefa-nametrahana tanana le ramatoa dia iny le marika toko 7 lazaiko teo izy nametrahana tanana fotsiny dia tonga dia niindritsindritra dia nandovory dia tonga dia ny olona tonga dia natahotra satria zany ramatoa zany mitovy amin'izao alavako zao raha mitsangana fa le izy le nidaboka ny intsitra iny nisy 2 metatra sasany alavany teo le olona rehetrarehetra tena niory hoe matikinona tsoniky ny intsitra be te izy fa tonga tao anatin'ny saiko le teniny le nataon'i Jesosy iny ny olona ny teny eo maty fa izy nandray ny tanan'le demoniaka dia tonga dia niarina hoe merena dia inona manginy Jesosy dia tonga dia avy hatrany dia ny olona ny teny eo maty fa za mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy miarina ianao tonga dia mipetraka le ramatoa rehefa mipetraka izy dia nierikeryka izy dia ozy hoe saotra pastera fa voavonjy ozy hoe tsy pastera ny saorana fa hoe misaotra Jesosy fa voavonjy rehefa ijoroana fahavolombelona ireo etitsika rehefa avy eo ho isy fanontaniana apetrakareo fa ny zava-dehibe mitsika dia zao ilay tenin'i Jesosy eo Jaona 2:40 misy mahay an'izay ve Jaona 2:40 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha ino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra fa tena asa mpinoana ny asa atao amin'ny jangorato inona ny efen'le izy ny olona rehetrarehetra satria ny fiangonana ampita varatra ny doany ampitana atsimo fa le mpianjaka rehetrarehetra tao lasa nanantona taria varatra ny anay koa pastera mba ataovy dia efa efa nentinay le izy ohatrany hoe lasa fahazarana be rotinina be fotsiny dia mila mibebaka aloha aizany vadinao dia tonga ahoana ny zay pastera efa tapaka nataoko inona ny afarany afaka daholo le voafatotra rehetrarehetra tsy nakany amin'ilay doany ntsony fa lasa nakany am-piangonana tezitra ny lehibe iny ry zareo inona nataony misy ray aman-dren'ny mpiangonana izay zamany iza main'le zama tsangany hoe ny tanan'izay mahay zama zany anadandreny zay ny dikan'le hoe zama anadandren'le rangahy le tena lehibe ny iodoany io no ny vonjeny ny hoe ampiomany ny pasteranareo ry zama fa ifakahita izay androany fa aninona ianao izy le zamany andatsahako varatra io fa potika ny azarinay ozy le zamany hoe mitandrema ihany ianao fa ny andriamanitra pastera iny ka tsy azo vazovaziny fa mitandrema dia alao fa ataoko izy alehany ihany alehany dia rehefa avy eo ny azakazaka le rangahy lehibe nakany amiko pastera miomany ianao fa hoana tezitra be raha koa zay no ny anarany fona raha misy tovy amin'ity anarany ity fa le alavitra be manko zany dia sahako tononona tezitra be raha koto arivelo ozy fa lasa nanaraka anao daholo ny olona ny vavaka reny le morarivony le mpianjaka rehetrarehetra le ampiasainy rehetra reny lasa nanaraka anao noho izany miomany ianao fa andatsabaratra aminao ony izy ho za zao za tena miteny aminao fa Jesosy efa nanome fahefanany hoe na isotro zava-mahafaty izy tsy hampaninina aiza mieritreritra ianao fa tsy mampaninina zany dia le rangahy zany matahotra zay pastera fianao ny hoe pastera anay za matahotra fa mino fotsiny ihany hoy ny tompo fa raha ino anao hitanao voninahitr'Andriamanitra alao alefany fa za mangina fa tsy hitabataba Jesosy niady inona ny zava-nisy amin'ny 12 atoandro tsisy raona fa tena masoandro migaingaina no ny refotra io varatra io mahain'izany devoly
repotra ny varatra. Dia ny zava-nisy avy teo a, dia niazakazaka nakany amin'ny liana-dandreniny iray izy hoe vonjeo zama fa maty a. Fa naninona ianao ilay zama mainty avitrano kosa. Dia fangana alefanao ilay varatra eny, mandeha anaingana mandeha makany amin'ny pastera dia mifona amin'ny pastera ianao fa ny andriamanitry pastera namaly ianao. Dia lasa niazakazaka ilay rangahy io a, mbola voariam-baravarana dia nandady fona re pastera. Fa tsy netiny nataoko, fa naninona hoa ianao? Zany a pastera nandatsabaratra taminao e. Fa ay tena marina ny tenin'ny zama fa ny Andriamanitra ty azo vazovaziana fa tena Andriamanitra mafy be. Fa any aminao no nalefako izy a, fa nitafitranoko ny dorany. Noho izany manompoka anio a pastera ialako idoan'io a hivavaka. Sady nampianatra tamin'izany a, nanana sekoly mission tany, école privé kely a, nataoko tany. T1, T2, T3, izay ny mpianatra tao. Izay voalasa makany amin'ny EPP. Sady mampianatra. Fa io le rangahy le tena lehibe an'io doan'io a, no lasa président ray aman-dren'ny mpianatra tao a, sady ray aman-dren'ny mpiangonana izy. Noho izany, tsy minomino foana tsika, fa tena mino tsika fa misy ny Ambalavelona, misy ny Jangoraka. Ameko ny pasteur Alain indray a, fanohizana ny fotoana. Malalaka be ny fotoana menana io rahalahy, manana fotoantsika izay fandinidinitsika. Saotra tompoko. Tain'i Jesosy daholo hiditra lalandalina tsika, ny tena atao hoe Ambalavelona. Fotsiny, za mbola kely dia efa niaina tao anatin'ny hoe fahitana an'ireny resaka demoniaka ireny. Dia rehefa lehibe mbola tsy mpiandry dia tena fampitolona tamin'ny resaka demoniaka. Efa misy izany hoe mitsingevana mihitsy sotomin'ny devoly tamin'izany. Tsy dirantsika lala be zay fa tsy nanaiky amin'izay taty aoriana fa lasa tiako le taranja demoniaka, le démonologie, dia lasa nikaroka foana. Dia 500 isan-jato izay mba hitako no zaraiko eto. Ambalavelona no resakitsika. Azo adino fa ny Ambalavelona misy karazany maromaro ny Ambalavelona. Ny Ambalavelona raha ny voalaza teo hoe misy natao hoe Jangoraka ozy izy, fa Ambalavelona amin'ny fikarohana sy zavatra efa hita zany. Ambalavelona fa aty amin'ny faritra izy zany atao hoe Jangoraka. Misy ny atao hoe Ambalavelona, misy ny atao hoe Ambalamatya, misy ny atao hoe Ambalapaingotra, misy ny atao hoe Ambalahika, ary Ambalamona, ary ny tromba. Reo ambalambala miaraka amin'ny tromba reo dia mitovy daholo ny fihetsikany. Fa misy zavatra mahasamihafa azy rehefa avy eo. Reo zany mihetsika foana, misy mivoaka faharora, dia misy tena mitsipaka, sy ny sisa mitantaraiko rehefa avy eo. Fa ny evinina atao hoe Ambalavelona dia tany amin'ny faritra Mahajanga. Dia ny olona nikaroka, ray aman-dreny nikaroka nahita an'izany tamin'ny taona 770 ka hatramin'ny 770. Nahitana zany fa io Ambalavelona io dia vala velona. Anarana voninkazo izy io, vala velona. Ary nampiasainy tany Majanga tamin'ny fiarovana omby. Izany hoe misy faritra faritana amin'ny alalan'ilay ody atao dia rehefa voafaritra iny ka misy mamoaka ny ombiny, dia rehefa mivoaka iny omby iny dia mirifatra ohatra ny omby adala, manoto amin'izay mifanena azy, ratsy ilay tompony ihany no maka azy. Zay zany ny viny ny Ambalavelona. Zany hoe vala velona anarana voninkazo, fa vala velona natao amin'ny Majanga tamin'izany fotoan'andro zany ny rovana ny ombiny. Rehefa hitany sianaka izay nividy omby tany Majanga, dia nalainy indray io zavatra vala velona io, satria misy any amin'ny sianaka io voninkazo atao hoe vala velona io. Rehefa nalainy dia nataony amin'izay sopatra, araka ilay voalaza be dia be ny tenen'ny pasteur teo, lasa sopatra zany izy. Zany hoe matetika dia
ny faran'zao a hitako a dia teria anjiro ankizy a enina ary tamin'ny volana jolay teo a 50 tany Mazanga. Tamin'ny taona 20 a dia tany Tsianaka tamin'ny atao hoe Imery Mandroso. Zay zany a 50 indray ny ankizy mpianatra tamin'izany a tratra le izy tena ataony amin'ilay sopatra amin'ilay ambala velona zay resantsika io a tsy hiditra ny ambala maty a sy ambala be dia be ny teneniko teo a fa ny ambala velona ny resahana dia tena tanora sy ankizy daholo. Zany hoe sopatra io, zany hoe raha azonareo ny fanazavako hoe nierovana omby izy io. Dia io koa natao misy karazany be dia be natao a mba anombana olona dia any amin'ny mpianatra ny tena fanaovan'zareo anazy. Zany hoe atao eo amin'ny vavadin'ny fianarana na eo am-baravaran'ny fianarana ka zay mandika rehetrarehetra eo dia tratra daholo. Zay mandika rehetrarehetra eo zany tratra, zay mampatonga an'le hoe a nisy ireo da enina tatsy anjiro a voaingana kely vao ray volana lasa zay na sa ray volana lasa tapany anakenina tao anjiro fandrombahana mihitsy fokon'olona mitondra azy tao ny FPVM tao andrika tao. Ny fampiantso moa zay hoe ahoana nataon'ity pasteur fa misy ohatr'izao dia vahantsika ny olona rehefa avy eo a atorontsika hoe ahoana ny fanalana azy. Fa le tena ambala velona no resahantsika hoe zay ny tena tantara ny ambala velona averiko tsara. Raha haiko manazava azy dia tsy mila manoratra nareo, fa raha tsy haiko manazava azy a dia tsy maintsy voatery manoratra nareo fa ezaka ihany ako mba ho tantara ho reny sofinareo tsy adinoina zay ho teneniko eto. Voninkazo le vala velona dia nampiasainy tany Mazanga, zany hoe misy voninkazo fangaro tsitsihana sy hoentina amin'ny dadarabe misy zavatra fangaro be dia be dia nampiasainy tany Mazanga iarovana ny valan'omby. Zay zany le izy. Dia avy eo indray nalain'ny Sianaka dia nanimbana raha mandinika anareo dia tato Atsianaka ny tena nalaza ny ambala velona. Ny teneniny teo a, ny tenen'ny pasteur teo le hoe jangoraka ozy izy. Ny fihetsika izy io a tsy jangoraka izy ny filaza azy aty amin'ny aminay fa to dia ambala velona fotsiny. Io zany ambala velona. Le hoe jangoraka niaraka ny voalazany teo dia le tena manao fihetsika tena mihetsika be mihitsy. Zao ny fomba fihetsiny. Rehefa vitan'io sopatra rehefa vita zany le vita le olona ratsy-saina zany a le izy misy tanàna anankiray zay tsotoronoko eto satria fantatrareo fa akaiky eto le izy ary tanàna ny Eviko ihany koa zany tanàna zany tsotononoko mihitsy le izy. Tamin'ny taona manodididina tany amin'ny 70 tany ho any na mahery kely amin'ny 70 tany 750 a dia tanàna anankiray mihitsy no ny hidy fa ny lehilahy tanora rehetra tao a dia nietsika ambala velona daholo no sopatra satria ony a reo teo amin'ilay tanàna teo ony a zany lehilahy teo somary ohatran'ny bogosygosy daholo a dia ohatran'ny nanjakazaka kely a dia nysoparana. Rehefa nysoparana izy a dia io dia nihidy ny tanàna satria fihetsika le lazaina jangoraka io moa zany ny filaza azy any Atsianaka fa ny zavatra hitako dia ambala velona le izy a mitovy ihany zany. Ny fihetsiny dia tsotra be, tsy hoe tsotra be le fihetsika fa nolazaiko tsotra be. Le izy a voalohany indrindra ny fihetsiny aloha miresaka izy. Miresaka amin'ny zavatra tsy hitanao maso. Tena miresaka ary ny paoziny a tsy hita maso zany a mbola kely nahita an'izany, tena mbola kely nahita an'izany a. Nisy olona anankiray tena niatrehako hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany hatramin'ny nanalana anazy tany amin'ny dadarabe tany any sisany tsy nahita azy fa hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany hitako izany mbola kely tamin'izany fotoana izany. Ny fihetsiny dia miresaka amin'ny zavatra tsy hita maso izy dia manonona anaran'ny zavatra be dia be eo izy. Ohatra hoe miteny izy fa tsy tadidiko moa no teneniny ohatra hoe sakamalao zao dia ny ataon'ny olon-dehibe amin'izay fotoan'izay a dia manaraka maka taratasy stylo dia manoratra mihitsy hoe inona hono dia resahany. Iny aloha ny resahany eo. Rehefa vita amin'izay izy miresaka amin'iny izy tsy haiko eo amin'ny 10 minitra na 10 minitra izy miresaka amin'iny a dia inona amin'izay ny zavatra ataony. Ny zavatra ataony amin'izay a miady amin'izay izy. Tena miady, tena ohatrany hoe misy olona miady aminazy eo dia tsy malalanao tsony izy fa na antsy ny voaray aneny a na angady ny voaray aneny a na briky ny voaray aneny a na fanoto ny voaray aneny a dia amelezany zay mifanintsy azy. Tamin'izany fotoana izany zany io tanàna io dia mivoaka daholo satria izay ilay izy. Raha vao mihetsika indray dia mihetsika daholo izay voa rehetrarehetra. Na sitrana reo fa tsy sitrana amin'ny alalan'ny fanasitranantsika azy amin'ny aran'i Jesosy Kristy fa sitrana amin'ny
mpanao fanafody gasy dia raha misy mihetsika anankiray ao a dia mihetsika daholo izy rehetrarehetra ka ny hidy hatramin'ny tanàna mihitsy mikatona varavarana zay mankatona varavarana miankazo a zay mifanena hoe reny fa misy hitanareo ohatra n'le hoe zonoara hoe nareo mahita le film tamintsika taloha le nijery le zombie reny hoe reny zany dia tonga dia mahita ianao dia mitsoaka dia miankazo hoe tratrany tia dia vononeto fa izy zany tsy mahalalanao mihitsy fa zay aloha zany tena fataony dia mianty izy tena olona mahay totondry manao totondry olona manana antsy mitondra antsy olona manana fanoto mikapa fanoto le tsy anao no mivonono fa le zavatra eo anoloany zay tsy hita maso fa rehefa mifanitsy amin'ny ianao dia matiny eo zany ianao dia rehefa vita reny kelikely reraka eo izy a dia tonga izy dia mitsipaka mihinjitra be ohatrany maty mihinjitra be ohatrany maty amin'izay zany izy tena ohatrany maty tena mihinjitra ny tanany ny tongony dia tena mihinjitra be efa mihinjitra be zany eo kelikely eo dia mivokona be ny tanany dia rozotsika moa na dokotera dia marary fo io mihinjitra be a dia eo izy zany a no mihinjitra eo rehefa mihinjitra eo izy zany dia afaka fotoana foy a dia matsiaro tena rehefa matsiaro tena izy dia ohatrany tsy nisy ninina tsisy tadidiny zavatra nataony rehetrarehetra dia tsy haiko indray ny afaka adiny ray na afaka adiny ray sasany eo iny na afaka tsasakadiny arakarak'le izy a dia mihetsika indray iny dia ohatra izay foana zany dia lasa miambina ary tsy misy mahatazona azy raha lehilahy vatan-dehilahy anankiray tanora anankiray zany a no tena tratra ilay ambala velona dia tena tsisy mahatazona azy na mbola 10 lary na mbola 20 lary tena tsisy mahatazona azy fa tena tsy maintsy potiny foana ary maratra ny foana zay mampatonga ny olona mamatotra ohatra fotsiny zao le tatsia zazakely le tato anjiro lalandehanantsika rehefa mody Antananarivo io dia ny FPVM matao andrika no nanaterany fokon'olona azy fatorana daholo tena fatorana daholo le akizy le voan'le ambala velona ny fatorana daholo a dia naterana tao ny tiako atongavana zany dia hoe zay le tantara le hoe ambala velona mila fantaritsika aloha le izy ambala velona le voalaza ny marika toko 7 a andininy fa 520 ao a dia ambala maty io ilay hoe ambala ina moa le fitenen'ny pasteur azy teo sakamania sakamatory ambala maty indray io le ambala maty io tena voalaza ao anatin'ny baiboly mihitsy io ambala maty io dia ny solution amin'io dia efa nivaliany Jesosy teo hoe ohatra ny ahoana nanalana azy mbola hidirantsika izay rehefa avy eo a fa tsy mbola tena hiditra any amin'izay aloha tsika fa le hoe fahafantaranareo fotsiny le hoe ambala velona le ato amin'ny baiboly zany a le marika toko 7 fa 520 a dia ambala maty io a le resahan'ny pasteur teo zay le izy le hoe tsy miteny fa tonga dia ohatrany mona fotsiny ary tena mefara ny fahafatesana mihitsy ary raha tsy voatsabo zay le tenen'ny dada hoe misy mamono ny ambala velona dia le ambala velona ny fahatatsika fa misy karazany voalazako teo be deaibe teo a fa reo aloha ny sotoma hoe ambala velona ambala maty satria voalaza teo le hoe tsangoraka sy lay maninona saka moa sy teo pasteur saka matory tadidiko amin'izay dia zay zany le hoe ambala velona fa ny fihetsiny rehefa hijoro vavolombelona ianareo aveo satria mety misy tratran'izany tany a dia mety hijoro vavolombelona nareo aveo za voan'izany ohatrao fihetsiny a ahoana nanalana azy a andray anjara amin'izay daholo tsika rehefa aveo fa tiako ampifantarina antsika fotsiny zany hoe misy karazany le izy fa tsy zay rehetra hita dia ambala velona daholo misy karazany le izy hoe ay zao zany le tena ambala velona ty le ambala maty a sisa araka ny karazany ty le ambala tsy fantatro ny karazany be deaibe vonteneniko teo mety tsy tadidinareo a misy hoe ambala paingotra sy ny sisa karazany be deaibe dia ny tiako atsongavana ny tena tanjony le olona anao ambala velona zany dia ny hoe amodika anysopatra amin'izay metimety a amin'ny fiainan'ny olona rehetra dia misy miteny satria tamin'ny fotoana io koa misy zanaka pasteur tena tratra dia ny anazy moa ny anazy ny zanany tonga dia noentiny dia nentiny tany am-piangonana dia ny anazy no ataony teny fa ny olona moa zany samy maika anjana moa dia navelany teo dia samy mitondra ny azy tany amin'izay noentiny tany avy le izy fa isopatra fotsiny ny anton'le ambala velona sopatra dia nisay ny tenako hoe nitovitovy amin'ilay hoe androbe na tromba ny tromba sy androbe manko misy karazany misy zavatra mampiavaka an'io tsy dia hija lalina amin'izay manko sika fa mitovitovy daholo amin'ny fihetsika ireo samy mitsipaka ireo a dia samy mahery ireo ny olona voany ambala velona
ka sitrana tamin'ny amin'ny dadarabe na tamin'ny mpanandro tsy fantatro a zay nanasitrany anazy tamin'ny fomba gasy zany tiako tenena manana toetra tahaka an'izao raha misy saina aminareo any dia ozy nareo marina zany mahita tsindrimandry dia nofony a tanteraka foana dia amin'ny alina izy a ny tena mihetsika averiko tsara misy olona tena hitako an'izany mihitsy tena olona tena hitako an'izany mahita tsindrimandry ilay tsindrimandry moa zany hoe misy zavatra ho avy dia tonga dia hitany hoe misy an'izao na misy an'izao a dia tonga dia tanteraka iny misy olona ohatra zany dia minofony a tanteraka daholo misy zao tena hoe nanofo mihitsy hoe maty hony ianao dia maty ilay olona accident ny tomobile anao accident ilay tomobile ohatra zao dia tena hoe ananan'ilay olona tao lasa ohatrany hoe fanomezam-pahasoavana anankiray tao anatin'ilay izy fa tsy avy amin'i Jesosy a fa avy aminy devoly dia rehefa tena niaina nanantona an'Andriamanitra amin'izay olona io satria io olona io mety nisitranina tany amin'ny dadarabe fa rehefa le araka ny tenen'ny pasteur teo manko hoe rehefa sitraniny dadarabe reny a ka raha misy mihetsika dia mihetsika foana raha misy mihetsika dia mihetsika foana dia tsy sitrana mihitsy io indrindra fa le jangoraka izay nresahany teo a tsy mety sitrana mihitsy fa mihetsika foana raha misy mihetsika anankiray dia rehefa tena nanantona an'Andriamanitra io olona io dia tadidiko tsara teto amin'ity tobo ity mihitsy tamin'izay fotoan'izay natoro tao izay mbola kely aho a tamin'izany zao no tenen'ny dada angatao amin'i Jesosy ozy izy a hoe avy aminao ve Jesosy a ty nofoko tanteraka lava ty sa avy amin'ny devoly dia tenena ozy izy hoe raha avy aminao Jesosy a dia tohizo fa raha avy amin'ny devoly a dia sory dia nisana moa ilay olona efa nino ilay olona dia nangataka tamin'i Jesosy tsy hananana antsony zany tena tsy nisy tao aminazy tsony a ilay nofo zay hoe rehefa manofo izy dia nitanteraka 100 isan-jato tompoko fa tsy hoe tanteraka 50 isan-jato ary ny tsindrimandriny a rehefa misy zavatra amin'izay dia miteny izy io le efa nahiko fa tanteraka zay zany ny tena hoe ny olona manana ambala velona dia lasa avy eo indray ilay izy lasa nitezaina indray ilay ambala velona dia tonga amin'ilay tantara ny tantarain'ny pasteur teo lasa nitezaina indray zany ilay ambala velona dia tonga amin'ilay tantara teo hoe avoaka ohatran'ireny andro be avoaka reny avoaka moa ny filazan'ny zareo anazy hoe mamoaka amin'ny andro be mba hihetsika zany ilay izy zay ilay famoahana azy ilay mihetsika zay ny tantarany ambala velona izay ho resahana eo azadino a fa tsy zay rehetra mitsipatsipaka akory dia atao hoe ambala velona na zay rehetra mitsipatsipaka navoaka faharorabava dia atao hoe ambala velona na atao ihany koa hoe andro be fa io misy karazany samihafa ilay izy ny tromba moa zao dia ohatran'ny raisin'ny pasteur le hoe mangiritsina any amin'ny tongotra dia miakatra mankany ambony dia miakatra dia rehefa tonga aty atapony aty amin'ny foiny a dia manetsika an'ilay fo amin'izay dia iny amin'izay ilay mahatorana an'ilay olona iny ilay tromba iny mahatorana an'ilay olona fa ny fahafantarana azy a mihetsika izay ny hafantarana ny tromba ary izay mampiavaka ny ambala velona sy ny tromba ny ambala velona tsy mangiritsina avy any amin'ny faladia fa ny tromba ny mangiritsina avy any amin'ny faladia dia miakatra rehefa tonga aty amin'ny fo dia manatorana an'ilay olona fa ny ambala velona tonga dia mitovy ihany araka ilay teneniko teo hoe miresaka izy aloha amin'ny olona tsy hitanao maso dia avy eo amin'izay dia misy tena mikikika amin'izay ny zaza kely rehefa etsehana izany hoe ilay tovovavy kely ireny rehefa etsehana tovolahy kely rehefa etsehana dia tsy mazaka fa tonga dia hoe mikikika mafy be tena mikikika mafy be fa n'ilay tovolahy rehefa etsehany dia tena hoe miady izany hoe misy fanahy mampatahotra anazy zany hitany maso ao izay aloha mbola tsy nanontaniako hoe inona ny hitanareo a tamin'izany fa ilay olona moa efa maty misy karazany olona be deaibe fa hitako daholo resaka voan'ny ambala velona io ary tany ampartianay ambanivohitra anay tany ny tena tompony io any amin'ny misy afiaviana avy any amin'ny dadabe anay tena tompony io tena misy azy raha nona nara-tanàna tsy diso angambany ohatran'ny direct angambantsika dia tsy afaka manona nara-tanàna mihitsy fa tena hoe any tena tompony tena nisany azo hoe azo lazaina raha nisy ny voalohany dia tao ny faharoa tena le hoe le misopatra fotsiny any ka tamin'izany fotoana zany zay rehefa manao vakansy any dia tsy maintsy asa mbola misy zao nareo mahafantatra zany satria tsiatsiana ka le misy rano kely dia le safona amin'ny loha
ie dia rovana le ambala velona hoe matahotra ny dadabenay tamin'izay mbola kely tamin'izany efa mibebahany zany matoa lasa pasteur efa nandalovana daholo zany rehetrarehetra zany vaosozina reo hoe tokony mbola hibebaka pasteur efa mibebahany zany misy rano kely a dia hosorona amin'ny loha irovana le ambala velona satria tena misopatra fotsiny ny olona tao amin'izay tanàna zay tena misopatra tena zay ny asany zay le tantara ny ambala velona tsy betsaka lava ny azoko resahana fa ho fitiantsika ny fotoana satria mbola misy fampianarana ihany koa rehefa avy eo momba ny vola sy ny trosa dia ho lava be fa andeha hitodika aloha tsika hoe averina any aminareo amin'izay a le micro a dia afaka manontany ianareo a dia any amin'ny farany indray tsika miara-mamaly indray zay sy pasteur ny fomba analana azy a eo anatrehan'i Jesosy zay nga manao ataontsika dia tsy lava ny fampianarana raha amena fotoana zany nareo zao dia manangatanana fotsiny a izay ametraka fanontaniana na afaka makaty aloana dia afaka ametraka fanontaniana na afaka mijoro vavolombelona hoe nisy ohatran'izao nisy ohatran'izao ny anay a sy ny sisa sy ny sisa eo amin'ny manavaka azy zany hoe ambala velona zany na ambala maty zany na ambala paingotra zany a karazana be dia be io na tromba zany ndao ary tompoko sotra raha aman-dreny miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy resaka le ambala velona sy teo a le fampianarana teo moa zany dia le resaka fijoroana vavolombelona teo dia misy hoe fiarovana dia misy hoe sopatra dia nyteny koa nareo teo hoe ohatra hoe mihetsika ny anankiray dia mihetsika daholo izy rehetrarehetra dia mifanontaniako hoe olona manana toetra manao ahoana zany a mety ho tratran'ilay izy dia raha ohatra hoe le olona zany hoe efa misy tratra eo zany ohatra dia amin'ny makristianina dia inona zany no fomba hierovan'ny tena mba tsy ho tratra zay zany mba fanontaniako dia toetra tiako ambatra hoe ohatra hoe olona mora tezitra be ve sa olona mpijangajanga be sa olona mpisotro toaka na mety hoe olona tsotra koa izy mety hoe mpivavaka fa mety ho tratra ihany koa sa ve hoe ahoana le hoe manana toetra manao ahoana ny tokony mety ho tratra le izy dia inona ny fomba hiadivany amin'le izy raha ohatra sendra tsisy mpiandro koa reo misaotra tompoko raha misy aloha manana fanontaniana ohatran'izay anazy zay a dia iraisan'izay manana izay fanontaniana izay fa sao dia mbola misy fanontaniana afaka ohatran'izay a dia afaka mamaly izay mirahalahy rehefa avy eo tsisy ve valiana zany ameko andray aman-dreny angambany dia avy eo tohizako le izy zany a tamin'iny ilany avaratra iny moa saika betsaka tovovavy no sibla be tamin'izy io tamin'izany ny fotoana le niasako tany avarabaratra tamin'izany fa ny tovovavy ny sibla saika matetika izy io a dia miankina amina tovolahy sy tovovavy na koa misy olona manana fanindriana na falehibeza fa maniry tovovavy na maniry vehivavy mihitsy zany dia saika reo mihitsy ny sibla le tovovavy ireny satria tamin'izany fotoana izany moa enina amin'izao fotoandro eo za mbola misy moa zany fa balina io any ampanaovana balina no matetika hietsehina io zavatra io satria raha misy tovolahy zany any a le maka tovovavy hanao balina ireny a ka ohatrany hoe nianjonanjona taminy iny zazavehivavy iny a dia efa vohiny izay na koa misy zavatra ilainy amin'ilay olona anankiray ka tsy nomen'iny olona iny a dia betahany iny dia vohiny na izaho miteny aminareo izao iza mampianatra izao iza
efa nisy fotoana fananaovan'olona fa tsy niatra le izy satria za manana ny finoko. Fa nisy olona ndre mandeha nitady zavatra tao amiko. Dia tena nitsotra mihitsy any hoe tena mialatsiny fa tsy afaka manomenao zany satria toka ny nangatahana tamiko. Za pastera tsy hametoko olona mihitsy. Dia nasiny a. Dia le namelesany andray a, dia nyresahany tamin'olona. Ny hoe ahita pastera lasa daly ianareo atoato ny pastera anareo fa nitsapaiko kosa izany fahamasinana izany. Fa tsy nanino tsy naninona tamin'izay. Ka le toetra nolazainao a, izay aloha ny hitako hoe ny olona moramora tezitra dia halana io zavatra io. Ny olona indrindra ohatra ny tovovavy le tia vola reny indrindra. Fanlazaiko teo ny hoe apetraka zareo eny amin'ny tany eny fotsiny zany vola le mbola ariary folo taloha, dimampolo taloha, roapolo taloha reny a, fa raha vao nandray iny dia fa nazy izay. Dia izay zany le toetra. Ny hoe ny olona manana ny toetran'izay le taloha, ary za mino fa ny amin'izao fotoan'izao izy mbola miatra izy satria ao le tenin'ny pastera teo hoe sopatra anie zareo e. Ary indrindra fa matetika iza misy an'le tsy tia havamanana dia voany io zavatra io le olona le ankalaina sy ny sisa. Ka tsy dia mifidy toetra be manahoana le izy fa le fankalana mihitsy zany ny tena misy ataon'ilay olona. Ny faharoa misy anankiray ty fijoroana vavolombelona kely a, nahitako zavatra anankiray izy ty. Misy fialan-kely tena mafana fo tamin'ny sekoly lahady. Dia rehefa nafana fo tamin'ny sekoly lahady tany a, dia nipetahany ry zareo fa vola kialan-kely. Rehefa vola kialan-kely a, dia nentina ny sitranina tany amin'ny mpomasy ny sisa tany fa tsy afaka. Dia nefa rano dia nanatona natao fiangonana. Zay ty zany tonga dia vahaolana avy hatrany. Tsy any amin'ny mpomasy ny vahaolana. Raha sanatria misy voan'izany a, fa tena mitodi any amin'ny fiangonana. Fefa nandeha tany amin'ny mpomasy, nanao izay tiany atao tany mihitsy a, ny ray aman-dreny ny ty zazavavy anankiray ty, fa tsy nahita vahaolana. Fa rehefa tonga tany am-piangonana, ny antsika ilay fibebahana zany tena hoe ny fibebahana ihany a no lakile ny fanasitranan'io a, lakile ny vahaolana eo amin'ny fiainantsika io. Fa tena nampibebahana dia baradaka le Malavelona io. Zay ny anankiray. Dia misy anankiray koa moa, misy madama mpampianatra eto. Manatrika eto izy a, fa mpianatra tao aminy mihitsy. Tsisy fiangonana tsy niasa tamin'izany kialan-kely zany a, fa nimehezany fotsiny. Dia ny farany moa io madama io a, satria mpoavaka tao amiko io madama io tamin'izay. Dia nanantony hoe pastera misy mpianatra ohatran'izao sy izao a, afaka mandray azy ve tsika? Dozaka ianao anie mpiandry, ianao atao amin'ny fiangonana misy antsika fa ento ty. Rehefa nentina tany io kialan-kely tonga dia vahaolana ty ameko ty. Rehefa nentina tany io kialan-kely io a, tao aminay. Dia ny antsika moa tena misaotra an'Andriamanitra le hoe famanginy Jesosy. Fa ny famanginy Jesosy tamin'izay a, dia ny hoe aleovy daholo ny akanjony sy fitaovam-pianarany. Dia rehefa nalaina le akanjony sy ny fitaovam-pianarany dia hoe hodorana. Dia nanamasinana rahan'i Jesosy a, dia sady nohamasinina ho afo mason'i Jesosy mihitsy a, io rano io. Dia hodorana. Le anabaviny iray neritreritra fa hoe hodorana amina afo le akanjo sy le fitaovam-pianarany. Dia somary ohatra ny atraotra ihany izy tamin'ilay anadahany hoe hodoranao ny akanjon'izazy io dia inona no anaovany? Hodoranao ny fitaovam-pianarana dia anahoana ny lesona hatramin'izay. Fa le rangahy zany hoe tsy miraran'izany aho sy ny anahy, mila ny zanako sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nalaina le izy. Fa rehefa nalaina le akanjo sy le kahie ary ny fitaovam-pianarana rehetrarehetra, dia nalainay no hamasinana ny rahan'i Jesosy, dorana tamin'ny rahan'i Jesosy,
dia bolozy anankiray izay ny sotonina ty tsy ameko fa anay tyozy dia vao maika hoe idorana amin'ny afimasin'i Jehovah dia vonona amin'ny rahan'i Kristy dia faran'izy hoe may zahay dia hoe izy ianareo dia nanonona anarany aiza ny toerana misy ianareo nanonona ekôlina anankiray izy tamin'izay ny hoe eo am-pavahady avy tsy nanana fidirana dia eo am-pavahady avy eo andrefana dia eo ambodi-saina dia tsika manana ilay fomba fiasa le délivrance à distance fa natao le izy a dia teo izy zany rehefa notononony le olona nandefa azy a dia hoy zay zay andeha fa tsy verina ntsony saotra n'Andriamanitra sitrana le kalakely eto le raha matompam-pianatra zany a tonga dia fa olana nomeko saotra tompoko mbola amaly pasteur le valile fanontaniana teo manko no tiako valiana nametraka fanontaniana le rahalahy teo hoe manana toetra ohatran'ny ahoana ny voan'ilay izy dia raha hiteny toetra eto dia mety soake nareo fa ny tena marina anany ihany kely aloha za fa ohatra mijery be nareo nanontaniana le mpitondra fiangonana izay hoe inona amin'ny fanafodiny varatra dia navalina anao izy aza vony aloha fantoka nareo izay tsy ny aza vony fa itsika indrindrandrindra mpiandry ny mpiandry rehetra dia tokony hoe modely fitaratra eo amin'ny fiarahamonina aloha voalohany indrindra ao amin'ny-tokantrano ny fifandraisana maika be antsika mankony a tena mitodika kely satria lesaka fanontaniana tao ny amaliko azy ny amaika atsika dia ny androaka devoly maika tsika androaka devoly maika tsika hiasa fa nefany a tsika tsy manana fitaovana iasana le tiako tenena fitaovana zany le teny a dia Andriamanitra teny dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany teny a ny teny a dia tao amin'Andriamanitra ny teny dia Andriamanitra namahina fahefantsika izay mino any asa ataoko ny ataonko zao fahefana zao manaraka izay mino amoaka dia mony amin'ny anarako izany hoe misy zavatra finoana ao ka le finoana dia teny izany hoe voalohany aloha ry havana malala ao amin'ny tompo isan'ny rehetrarehetra tokony manana tenin'Andriamanitra foana ny kristianina izay milazaina fa fifoazana tokony mavaky telo isan'andro farafahakeliny ny atao hoe fifoazana any aloha zany tokony dia teneniko hoe mba tsy hovohan'izay zavatra izay a dia tena tokony miaina ary io tsy vakiana fotsiny fa hiainana tena hiainana ny tenin'Andriamanitra ny problème antsika mankony a vakiana le izy dia zay atao tsy enjery le izy dia zay fa tsy hiainana tokony fakazara amin'ilay tsy to ho ny tenin'Andriamanitra mila mizatra ny fakazatra amin'i Jesosy sika rehefa mifakazatra tsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra satria teny dia Andriamanitra dia manana fahefana ny zavatra rehetra tsika dia fampianarana foana teneniko hoe jereo tsara fa rehefa maizina ny andro dia mila jiro tsika manazava tsika mila ampoule tsy le ampoule ira iny a fa ampoule mirehatra izany hoe fanoharana ampoule mirehatra manazava ny fahamaizinana raha ianao zany ny jiro mandeha dia mazava ho azy zay maizina rehetra eo alohanao a dia mazava foana zay lalovanao dia mazava avokoa ka inona moa zany raha ohatra ka fahamaizinana ataoko mihitsy hoe raha ohatra satria mety tsy mino ny sasany hoe fahamaizinana ny atao hoe asan-devoly ka raha n'le fahamaizinana zany tongava le mazava jiro ho maizina sa ho mazava mazava ho azy fa na ianao aza ny mazava jiro ao anatin'le fianarana na ao anatin'le toerana anankiray a ka le fahamaizinana tonga avany le sopatra izay ametrahana n'le ambala velona dia nidika izany fa tsy manjaka ny fahamaizinana rehefa natrihan'ny fahazavana Andriamanitra dia nanao tany a fa rehefa hitany fa tsisy endrika dia nasiny mazava nataony hoe misiny mazava dia hitany fa tsara zany ozy izy hitany fa tsara zany ny tiako tenenina amin'izany zany dia hoe le fahazavana ao anatinao tokony tsy ho maty fa tokony ho velona foana be dia be zao ny mpiandry a tena verin-dalana be dia be mpiandry tsy miasa dia inona dia reny le olona reny zany a lasa miverin-dalana ka mazava ho azy na mpiandry ianao na pasteur ianao na iraka ianao na izy ianao a rehefa misopatra ny olona ka tsy feno fahazavana ao anatinao dia maninona
tratra foana ianao izay no mampatonga ny taty Atsianaka be dia be tratra satria tamin'ny fahataonjato mbola tsy nisy ny kristianina tonga teto Madagasikara any dia tena hoe manana fivavahana zareo hoe fivavahana ny ody ny mpamosavy ny ody ratsy rehetra ny ambalavelona sy ny sisa tena hoe izany tena hoe nataony zareo mihitsy Andriamanitra hivavahana sy mpanasitrana azy dia rehefa izay olona milalao an'ilay izy rehetra na tsy ambalavelona raha lalovina fa rehefa mampiasa ody fa tsy mankany amin'ny dokotera raha marary fa tena hoe ohatra izay teneniko izay dia mahazava ho azy maizina plus maizina mame inona mame mazava ve mame maintimainty be mame maintimainty be maizina plus maizina mame maintimainty be dikan'izany mazava ho azy fa manjaka ao aminatinao na izy isopatranao na isopatranao amin'ny zavatra rehetra na dia sotro zava-mahafaty aho izy ny teny sotra mary tsy maty ianao na dia sotro zava-mahafaty azy tsy hafaty ianao zany mila finoana zany tena mila finoana zany fa ny olana zany ny tena mahavoantsika kristianina dia tena fotsiny hoe kristianina fa tsy miaina amin'ny ten'Andriamanitra zay aloha voalohany indrindra miaina amin'ny ten'Andriamanitra ny délivrance dia tsy misy ny fandroana devoly dia tsy misy raha tsy misy ny fibebahana izany hoe alohan'ny fandroana devoly misy ny fibebahana ary ny fandroan'ny fametrahan-tanana dia tsy misy raha tsy misy ny délivrance tsy misy ny fametrahan-tanana raha tsy misy ny fibebahana tsy misy ny délivrance raha tsy misy ny délivrance tsy misy ny fametrahan-tanana reo zany lakile antsika fifoazana idivana amin'izany asana hoe ambalavelona zany aza matahotra ny ambalavelona tsika tsy matahotra ny ambalavelona fa manana fanahy mahery tsika miaraka amin'i Jesosy Kristy tsy ny ambalavelona ihany mety atahorana fa be diabe mety tena misy zavatra anankiray zao atao contre parenthèse fotsiny nareo fa zao malalazany atao yoga méditation zany fa zany koa zao zavatra henjana be zany mbola tsy tena voizintsika fifoazana zany hoe méditation yoga za tena tao anatiny izany teo aloha efa nibebahana zany fa ny fomba ny alàna zany taminahy tena mafy tsy vita ray volana raha tsy diso dia mivolana fa nietsika ohatra ny adala foana dia mivolana entre parenthèse iny fa tsy matahotra n'izany rehetrarehetra zany tsika rehefa tena mitoetra ao amintsika ny tenin'Andriamanitra rehefa tena hiainantsika ny tenin'Andriamanitra zay le fantany napetraka moa zany hoe olo manana toetra ohatran'ny ahoana olona fokasikara ve mpandainga ve sy ny sisa ve ny voan'izay tsia vo daholo rehefa tsy manana fahazavana ao anatsika zay na maleko ilay fanontaniana raha mbola misy ametraka fanontaniana dia afaka mitsongana ray aman-dreny sotra ray aman-dreny ny fitenenana rahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy efa voavaliny ray aman-dreny teo ihany le hoe ahoana no nahatongavana azy fa niezaka mitsangana ny anazy zany ray aman-dreny tato amin'ity tongotra ankavia ity nanitsaka ody tany ampiasana tamin'izany vendeuse dia ny fahitana hitako raha mbola atao ampiasana bibilava na miakatra n'iny vatako iny dia tarondro dia nanomboka teo reny hitanareo dia manaka reny fa be no nafantatra anao hoe Suzanne dia rehefa tonga teny Amaivatanana satria ny Amaivatanana indray azo zao fa tambola affecté tany le vadiko dia niakatra teo avy an-davarangana indray le zavatra niakatra nanao ohatran'izao izy dia nanao boribory tao anatin'ny kiboko tao dia nitsatoka tao amin'ny foko ny faniriany anahy dia zao hoe ianao tsy ho vadiny vadinao tsony isara alainy le vadiko izany ka isy vehivavy nahakazo fa lasany maty izy zao mbola niramin'ilay vehivavy kely any aloha dia sy indramo fa tsy maninona nanaitra anahy mihitsy le mangiritsina izay no nahatonga tsy tafapetraka dia rehefa any Amaivatanana io azy zao voafantatra hoe tamin'ny 1966 no efa atao io Ambalavelona io balina tokoa no nazahoana azy satria tamin'izany tanora tao amin'ny EPP Amaivatanana no nazahoana an'izany partenaire fixe tamin'izany
ary zareo manao fa partenaire fiction le lehilahy ray fa tsy be deaibe napiditra n'io ambala velona io dia tatio arina izy io dia navadika ny zareo hoe ambala maty dia nitanjony zareo zany hatramin'izao tsika miteny zao dia ny afatena ihany sotra ny tompo fa velona tra-pamonjena mandre an'izany fampianarana izany ary tsy mijanona hatramin'izao fa na dia za efa voatokana mpiandry io ara dia ozy izy zareo hoe tsy maintsy maty ny mpiandry ny FPVM tsy maintsy maty Suzanne satria dia tsy mitsahatra mihitsy izy misaotra an'Andriamanitra fa le tenin'Andriamanitra tokoa izao no fikirana any mbola tsy afaka ray aman-dreny mbola tsy tena afaka fa any ambanin'ny tongotra any izany misy zavatra tena mampahory anahy mihitsy dia mielatrelatra za zao mipetraka eo lazaiko anareo fa mipararehetra daholo vatako maheno n'izany rehetrarehetra izany raha mbola tsy mpiandry tsy mpivavaka tato amin'ny FPVM tonga dia toizako le izy dia tafatsiropaka tany amina mpiandry tsy teneniko le toerana fa any amin'ny faritry Moramangana misy toby anankiray misy mpiandry any tamin'izany mbola mpiomana manao tsy niomana tsara fa efa vao antsy mpiomana tao an-dravovangy fivavahana tamin'izany fa te mianatra dia mianatra tsy manao tsy rambona mihitsy zany dia lasa tany amin'ny YouTube io ho tsaboina satria efa nanomboka dia nalemy aza tamin'izay nalemy iny tapako ambany iny dia ozy izy ilay olona hoe andao atsiny aty amin'ilay toby dia niorina tao fa rehefa niorina tao moa dia misaotra ny tompo ihany fa natanjaka fa ozy izy ilay mpiandry hoe izy indrindro Suzanne fa sitrana tsara mbola tsy sitrana tsara andao hiara-iasa aminay dia rehefa niara-niasa ndray andro ihany ilay mpanompon'Andriamanitra iny nanao akanjo masina nametra tanana tany amin'ny lohako fa rehefa 3 andro tao dia nanao inona izy sikina lambahoany izy dia nandray mpanjaka be ny tany izy tiako tenenina tataraiko izany ilay tenin'ny ray aman-dreny teo hoe ilay yoga fa hitako tao zavatra be dia be raha ijoroana vavolombelona eo fa za ilay tratra an'ilay hoe fa na dia n'olom-boafidy ara dia ho voafitaka azonareo ilay izy izany rehetrarehetra izany ray aman-dreny ho hitako satria tany amaiva-tanàna na voaingana tokoa voafantatra hoe kay ty mpiandry ty izay nivadika lasa nanao nanompo-doany izay lasa mbola tsy mpiandry tamin'izany amariko tsara tsy mbola mpiandry ny FPVM tamin'izany fa mbola jaintilisa sadasada maramara teny fa sinoa ny ara-niasa taminay tamin'izany ny sinoa be tsy misaraka azafady izay be tsy misaraka dia rehefa nandeha tany amin'ny doany izay makarano izay dia farany moa ilay fanahy tonona anarana hoe atao mianjaka zany atao mianjaka dia tonona anarana ihany ilay zavatra rehefa mivoaka araka ilay fampianarana teo hoe zany dady zany izy dia zany kako zany izy dia zany papabe zany dia lasa hoe zanahary dia ampianjana atao anaty tamin'izany moa tsy haiko ilay hoe inona ilay mianjaka fa ty arira zany vao mahatakatra ilay saina kely hoe mihetsika trombaka ilay jangoraka zao maty fampianarana hoe jangoraka ty mihitsy fa tao anatin'izany dia ozy izy ilay fanahy hoe zany Kristy dia mitanaka ianao hoe ahoana nandalo kely tany amin'ny yoga koa tamin'izany mbola jaintilisa fa tena hoe mahatsiaro mijaly dia voafatotra misaotra ny tompo moa hoe za koa manao fanadiadiana hoe inona marina moa Andriamanitra ty zavatra mahazo aty avy aiza moa izy ty fa lazaiko anareo fa tafiditra hatramin'izany hoe Karbala ody karany zany mampahorim-paminany zany ary anisany ampahorindry zareo fa tsy maintsy maty misaotra an'Andriamanitra fa eo foana Jesosy faraparaniko izany zavatra izany fa lava be zany zay efa natao dinika moany amin'izany ary izay niverenako taty satria tany amaiva-tanàna voafantotra koa hoe tafiditra ny formation ianao kay le mpiandry niaraka taminay ty
nisy logo le boribory le triangle reny nameny anahy tamin'izany dia za tsy malala fa hoe iny fotsiny dia hoentina fa ny fanan'Andriamanitra ny nampafantatra ana tany maiva tanàna hoe misy formation reny olona reny sy izany na dia membre tahina mission reny mission saika mpanaovina anahy reny ary teneniko izany fa ny Enzilety ray malala ny Enzilety raha dia efa nibaikona hoe vonoy ny Enzilety izy hoe ny Andriamanitra tsy mamono olona voara mangalatra ny Andriamanitra tsy mangalatra sy nanaraka anahy tany amin'ny toby ireo olona ireo dia izy hoe tsy miara-miasa aminareo tsony aho fa hiverina amin'ny Jesosy fa tsy mety zany rehetrarehetra zany tiako tenenina marana anazy mangatakasa ray aman-dreny sotra tompoko zay zavatra teneny izay hono ray aman-dreny le eo fotsiny fa tsy maninona ianao milaza fa nitsy momba raha formation ve efa niara nivavaka tamin'izareo sa nisy nyte fotsiny hoe niditra momba raha formation ianao efa nivavaka niaraka tamin'izareo ianao efa nivavaka niaraka tamin'izareo raha zay ny atao hoe membre manko dia tena natsony mihitsy ny inviteny dia tena tena hoe mivavaka miaraka aminazy fa raha ohatra hoe tsy niditra manitsy fotsiny ny zavatra fantatro ny resahako raha ohatra tsy niara nivavaka taminazy ianao tsy nisy an'ilay fombafomba izy io manko resaka fivavahana hafa mihitsy izy io dia raha mbola tsy nivavaka tany ohatra tsika nivavaka zao ihany dia tsy mbola membre ilay izy fa ny fahitako raha fanontaniana apetrako hoe ianao ve raha maheno feokira feona ngorodao na feona kabosy mikaretsandratsana dia mangoritsina ny tongotrao raha ohatra hoe tendrena ela be fotsiny tsisy ninina fa tendrena ela be fotsiny le ohatrany hoe misy mitetehaka sy maheno feona kabosy maneno ianao zany dia misy mangoritsina avy eo amin'ny tongotrao izao tsy mangoritsina tsony ka tsika manko izao mbola tsisy an'izay fa rehefa le maheno an'izay ianao tiako tenena rehefa maheno an'ilay tsy dia maninona tsony tsy maninona tsony fa nisy fotoana mantsy zany nrombony zany nrombona dia le tany amin'ny formation efa niara mivavaka katolika ny nataony tsisy zany ka dia niaraka amin'ny pacte rehetrarehetra ny fanekena rehetrarehetra zany efa ny fanao velorano fanekena sy ohatraohatratsisy zany ny ao anatiny io zany misy eny marina aloha fa misy fanaratsy ngeza be ao anatinao dia mampimpangapanganao io mialatsiny fa tena ngeza be ilay izy fa tsy dia tena azo lazaina hoe formation aloha to dia to dia tena tsy formation ilay izy fa resaka tromba io resaka tromba ny tena endohany zavatra io fa te hetsika ao aminao izy te hivoaka ao aminao araka ny fomba ny zareo sotra tompoko mangataka asa hono izy tsy haiko fa misy lehibe moa reo dia eny tompoko dia mba olona hafa mihitsy ny mandray anazy ka izay zany ray aman-dreny raha ohatra ka tsy misy tsony dia faranantsika amin'ity fa mentsika ny fomba analana azy satria tsika mbola hiditra amin'izay rehefa aveo miarabantsika ray aman-dreny mpitarika izao fampianarana izao ary miarabantsika rehetrarehetra koa amin'izao mianatra ny raharaha momba ny devoly izao fanontaniana mety roa eo no apetrako ary mety akalesina koa amin'izay fanontaniana izay isika mahazo telefona za satria za avy avaratra mbako avy any ambilibe any za tonga aty amin'izao fotoana izao satria mankalaza fa 5 taona nanokanana ampiandry teto zaho dia tonga aty za avy any ambilibe fanontaniana avy any dia pastera namany ahy zay za moa pastera koa mba mitany hay ve ity resaka malaza be amintsika ty ino izy io miseka ampasiny antegnina ny atao hoe miseka ampasiny any antegnina fa ho be zao isan'ny taona izy io ary ampanjaka any avaritra mitarika azy maro dia maro andrivony olona mandeha any andrefana siramao misy renirano misy ranomasina io onda isayan'olona
ary rehefa mandeha miseka ary ao ny manao voady ao manao manafoka voady ao koa mangataka zavatra tadiaviny fa ny tena misy tomba isan-karazany tomba maro dia maro tsisy anarana tsy mivoaka io zay ary raha ohatra ka tomba tsy mety mivoaka ilay tomba any injany asany mpanandro any avy ary izy mivoaka ka amin'ny fomba karakory ahafahantsika hiady amin'izio fa tena mbala manjaka dia manjaka mifatrinay mahavavy avaratra io ny fisaina ampasiny antegny teo manko taloha zay nisy hoe fananganan-tsaigny zay nataony ampanjaka ny ady an-tragno zareo teo ravagna anankiray ny velona koa zay ny ampasiny antegny raha izay manaraka fanontaniana ahoana fomba ahafahana miady aminy ary ino koa zegny mety ady indesina fao be miady satria marobe izy io araiky ndraiky ty varatra ndraiky lolorano io zavatra io manko misy koa zao aminay agny ny lolorano fantatanareo fa mahavavy io tsy mety saigna ny olo avy aty atsimo aty rehefa misaika io zay tsy hay izy io zay tonga dia maty ary ohatra ny horita ny anarany karaha izy kely fotsiny fa rehefa misaika io tonga dia hazony amin'ny horogno aty zay sontoniny ny leo dia maty ilay olona ka ino io zavatra io dia voly ve zo sa zavatra velona zay fanontaniana apetraka anay zavatra velona ve zo satria atao ny zavatra velona izy misy zavatra tahorany raha ohatra ka olona miravaka varahina izay satria conducteur d'électricité manko varahina misintona izy dia afaka izy tsy miasa izy fa raha tsy manao varahina ny olona dia azony matiny fo lolorano agnarany agnatin'ny tegnany na mahavavy na samby rano sa misy izy io aby avy eo varatra ny varatra tamin'ny taona mois de janvier zafiko matin'ny varatra io matin'ny varatra izy io maika be zaza anankiroa maromaro nipetraka teo anankiray fo nalainy sisa tsy naty fa izaza ilay velona ilay tsy io mahita ilay sorany ohatrany alika ohatrany piso hitany tsara izy io ke ino koa io varatra io ma puissance diabolique ve izy io sa zavatra velona koa fa ny zavatra ny tena nafany aniady am'izy io ty ilay lesona voalaza koa sao dia mety sa tsy mety rehefa herinandro naty ilay zaza rehefa herinandro ampatesan'ny zaza tsy maintsy miverina koa manko varatra mijery tenazy io za tsy nety amin'izay satria za tsy teo tamin'ny fotoanan'io fa za tambilibe mba ny volo misy zavatra io ny taona ny mpiandry rehetra zay anadio ilay tanàna ilay niboan'ny varatra io mba tsisy fahafatesana intsony tsy napaka ny sasana fa mpiandry anankiray nazoko nandeha tany inona tonga ilay mpiandry naneky efa zatra miady amin'izy io izy satria gardien pilone ambony be misy tenimbohitra io boka misy pilone ary iny tegna zavatra varany varatra iny pilone ambony ka ifa zatra miady izy amin'izy io ka andaotsika ho izy atsika hoe fa mahafaka azy io izy andao izy fa itsy miverina eky varatra io mandeha amin'ilay toerana namonoan'ny olona io tonga zay nandeha tany rehefa nandeha tany dia izy nilaza hoe fa saly amin'ny rano atsika manasa rano Jesosy io koa afatsika miady amin'ny varatra ino sira haitsika ho marobe manko sira io veriverina ao agnatin'ny fiangonanao raha isa asa ataontsika hoe anankiray zegny latsika ny famaky ny fapazana sira dia niakatra iny ohatran'izay nampiasaina ilay sira dia nandaitra tsy niverina ntsony varatra tamin'ny herinandro izay niverina avy io satria pasteur moa pasteur za ianao pasteur ya pasteur za allo faranako pasteur into allo faranako pasteur faliana fotsiny afaka mamalina izay avy eo mialatsiny pasteur fa misy zavatra kely tsy tokony natao dia ny faranako ilay izy tsy maninona tompoko tsika tsy mampiasa sira pasteur voalohany indrindrany amaleko azy dia mbola maly moa ny pasteur Laura rehefa avy eo fantaniana napetraka ao sina diabolika ave any dia voly dia manana fahefana tena manana fahefana ngeza be
fa ny tsy vitany devoly dia ny fitiavana. Tsy manam-pitiavana izy fa Andriamanitra fitiavana. Tsy hoe manam-pitiavana Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Izay olona manan'Andriamanitra manana fitiavana. Ny devoly tsy manana fitiavana fa manana fahefana ngeza be ary tsy maharitra ny fahefan'ny devoly eo anatrehany zanak'Andriamanitra, eo anatrehany'Andriamanitra. Noho izany mahaliko amin'ny pasteur tena resaka sina diabolika io pasteur, fombafomban-drazana anareo efa teo aloha tamin'ny taona ataoko hoe mety efa taona tany amin'ny 70 tany angambany 700 tany na ataoko hoe 20 tany misy fombafomba efa niainana ny tanàna nataon'ny ampanjaka dia misy efa voady ao fa ny zavatra tiako marihana fotsiny tsy le resaka anaran'ny devoly no tena ianarana sy fatohantsika eto fa fatalo ny zavatra rehetra dia azony mafy izay tsara. Izay zany tena apetraka hoe misy karazana devoly ohatr'izao dia tsy tahitra tsony nareo raha mahita lisy tsy matahotra nareo hoe ahoana fomba hitiavana azy fa ny devoly dia manana fombafomba ny be dia be ary manana zavatra atahorany be dia be izy fa tena ny atahorany voalohany indrindra dia ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fahefana izay namen'i Jesosy ho an'ny mpianana rehetrarehetra. Izay zany ny amaliko anazy. Raha hiteny izao ianao hoe andehantsika resaka ohatra hoe mifaritra hafa anankiray resaka fanafody inona zany filazana azy ohatrany hoe tadarabe dia jereo fa tsy mihinana kisoa izy na jereo tsy mihinana vanjobory izy jeroko vavolombelona ray ny amin'ny porofoko an'ilay izy hoe tsy le revarana pasteur no tena no hoe important tsy le sira no tena important fa itsika zany efa nampianarina dia mijoro tsara tsika aminatina zany zavatra ohatran' zany rehefa ty dia ijoroko fa nisy zavatra anankiray ohatr'izao nanao fionambe zahay mangoro ny etsika demoniaka aloha tonga dia demoniaka fa tsy teny anaran'ilay itsony hoe zona fa manjary very ihany ny sainareo. Ny etsika demoniaka vehivavy anankiray rehefa ny etsika demoniaka tena olona hiraka fizy zay ny fandimby teo ozy nareo mampime rehefa taitraka dia tsy mahatsiaro ny ninona ntsony. Hitanareo ohatra n'le amin'ny film le misy trano maina misy tôbila may dia le mila alaina le rano amin'ny sao dia le mipasy avany dia le tonga dia atondraka azonareo fa zany tiako teneny zany le misy olona milahatra be dia be fa ohatr' izany ho any nataonay milahatra ry manamasina rano rahan'i Jesosy ariany dia ino mipasy dia alefa fa tsy nety afaka le demoniaka tsy nety ny ala le demoniaka fa mivanginy fanahy tamin'izay dia tena resa be moa izy teo mangoro tamin'izay fotoan'izay anankiroa mihitsy ilay izy zomany iray dia sabotsony iray vanginy fanahy dia zahatra ny teneko fotsiny tena hoe tena rotsaka ny rano rahan'i Jesosy ilay olona fa tsy nietsika fa tena ataovy izay ataonareo fa izy nareo izay koa mahazaka fa ny zavatra ny vanginy fanahana dia ozy izy hoe tambatambazo dia nanantona dia nitambitamby izakay ny anaranao tena izay mihitsy fomba fiteny dia niteny izy ihany dia ozy hoe ary nareo ny kay fady kisoa tsy fady kisoa zany izay ary nareo mihinana vanjobory zay tsy mihinana vanjobory zany ary nareo mihinana akoho zay ary tena mihinana akoho dia ozy izy le aidana melaka matena ary nareo mihinana trondra dia ozy izy sady ny teny aza miteny azany tonga dia avy pa le pasteur anankiray ao izy moza ao tsy haiko iraka anjaka tonga dia ino ozy izy ny amalina ho any aminaran'i Jesosy tsisy amalina teny an-tanany ino ny amalina ho any aminaran'i Jesosy ino ho any lerolero za raha taitra be tonga dia izy namoaka amalina ao nefa tsisy amalina eny an-tanany ino ny amalina ho any dia tiako tena tonga dia niinditra le demoniaka tonga dia nitsipaka nitsoraka tonga teo avy voataitra hoe maty tena maty ay le izy araka ny soratra masina aon'le marika teo ihany etoko 7 amin'ny andeny 5 ihany le namoahan'i Jesosy alay demoniaka tamin'ilay zazavavy ny tiako tenenina zany dia io pasteur misy fadiny daholo ny zavatra ataon'ny devoly fa tsika raha vao manaraka an'izay fotsiny tsika kristianina tsika fifoazana miteny hoe sira hono marina mihitsy fa resaka ara-panahy resaka ara-tsiansa dia hoe ny fanahy ratsy matahotra sira zay mampatonga ny olona manisy sira eny ambaravarana tonga dia asiana sira fa tsy tsika zany tsy fifoazana zany fa fa tsika manaraka an'izany na tapaka borony io na mbola inona nataontsika fa tsika manaraka an'izany dia manaiky anazy tika tsy ahavita anazy ika mety vitatsika iny avy eo afaka dorana amin'ny afony any ny afomasin'i Jesosy dia mandoro gazety dia alefa ny afomasin'i Jesosy dia tena hoe
afaka le olona fa tsika kay nanaraka ny fombany ihany tsy nijoro mihitsy tsika mafifoazana zay le izy ka za miangavy zany ho anareo zay mahita an'izay any ambanivohitra lavabe ny resako fahamaranako azy hoe aza manaraka ny fombany na dia hoe izay aza manala anazy za zany tena tena nareo hoe tena nikaroka resaka démonologie na resaka fomba nalana anazy io azy tena nikaroka azy 500 zany tena hoe ananako fa za tsy manaraka ny fombany fa fatariko fotsiny le izy tena fatariko fotsiny ahoana le izy fa ny atsika tazomafy saotra tompoko meko amin'ny pasteur Laura efa marapara antsika angamba ny pasteur fa miresaka ny ray aman-dreny pasteur tonga teo ho atsika rehetra mpitandrina hiraka dia fataro ny fanompo-tsampy nataon'io tanàna io le pasteur tany Ambilobe teo zao ny ray aman-dreny dia hozy izy hoe misy fomba fanao izy moa le anaran'le izy teo tsy fantatro le anarany tsy voaraiko ny anaran'le fomba tany amin'le any Ambilobe io misaika na pasina teniny fomban-drazana zay le izy teo fomba le hoe makany amin'ny rano dia manamafy manampy ny tenin'ny pasteur PS teo mila mijoro mihitsy tsika rehetra mpiandry mpitandrina hiraka any amin'ilay toerana manao délivrance n'io tanàna io ohatra nanontany masy pasteur ahoana ny ataonay tsy izay mifanontaniany pasteur teo ny ataonareo zany dia zao mivondrona nareo mpitandrina rehetra any amin'ny toerana dia ny mpiandry rehetra any dia ataovy à distance io fa poteo io fa maty io tsisy mandeha tsisy manana mpahefana io tsika ngefa namen'Andriamanitra fahefana sa tsy nomeny Jesosy fahefantsika nomeny sa tsy nomeny nomeny tsika dia ny fahefany Jesosy mandrava amonjy ny olona zay mbola mandeha amin'izany azadinitsika zany ny anjarantsika FPVM mange mpitandrina ianao mpihiraka tsika dia anafaka ny olona tsy hainao rery fa le olona mandeha amin'io tanàna io mila afanako dia nomen'Andriamanitra antsika ny fahefana hoe poteo io nisy an'izany angefa lazaiko atsika nanao à distance atao an-trano fotsiny any amin'ny faritra anankiray za tsy hanonona ny nanao à distance tao amin'ilay toerana le mpiandry amin'ny tanàna dia nanao à distance hoe aiza moa no misy an'le zavatra mampahory ny olona eto amin'ity tanàna ity fa lazaika eo atsika fa ny ampitson'inony rava le fanompo-tsampy teo amin'ilay toerana dia tonga ny dadarabe tany amin'ilay toerana andeha hanompo sampy indray isika mpiandry zany le mpiandritsika zany niaraka tamin'ny ray aman-dreny iraka teo amin'ilay toerana dia nanao à distance hoe ity ny tena mahatonga ny olona tsy hivavaka eto amin'ity tanàna ity mampahantra ny olona eto amin'ity tanàna ity zao fomba zao dia nataony à distance atao am-piangonana tamina toerana anankiray rehefa nanandrify izy ny asa teo ny mpiandry nalatsaka ny afon'i Jehovah avy any an-danitra nandevina ny fanompo-tsampy teo rehefa natao zay tonga ny rapitso ny fomba dia ozy izy le dadarabe tsy misy heriny tsony fa iza nanota fady teto fa to tsisy heriny tsony ty zavatra ataontsika ity repivavaka ireo tsy fantatra hoe na iza fa nataony an'izay fotsiny dia niverina indray izy nanamasina indray ny amin'ny herinandrony iny nanao nahatsony daholo amin'izay ny dadarabe amin'ilay toerana rehetratra manodidina andao amasinina fa matiasiny ity fa tsisy nandaitra ntsony ny zavatra nataonay teto rehefa nao amasinina dia nanao ny joro rehetrarehetra teo amin'ilay toerana izy naveriny indray ny asin'le zavatra raikitra indray satria namen'Andriamanitra fahefantsika raikitra indray lasa indray le mpiandry ny ray aman-dreny nanao à distance indray fa tsy nandeha tany zany fa lazaiko anareo amin'ny anaran'i Jesosy vo niainga teo amin'ilay toerana le dadarabe tsy ny fahafatesany mahafinaritra ny mahafaly
fa tonga dia tapaka lalandra teo amin'ny voaniainga kely teo amin'ilay toerana. Ravo zany fanompotsapy zany. Zany ange ny ilanantsika raha aman-dreny. Atsovy daholo amin'ny mpiandry dia ataovy à distance. Poteo zany fanompotsapy zany. Zany ny ilan'ny Jesosy ny FPVM zany. Anafaka ty tanàna Madagasikara feno fanompotsapy ty. Zany mampahantra atsika, zany mampahory atsika. Dia tsika nomeny Jesosy fahefana hanafaka zao malagasy izao. Any amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy ihany. Dia samy manao ny asa. Fa itsika, ny atsika dia zao ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahery, avy aiza? Avy any Nazareta. Zany ny ataontsika rehefa mandroaka devoly. Zay ny fahefana. Zay Jesosy zay. Manome fahefana atsika zay. Rehefa mandroaka devoly dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahery, avy any a Nazareta. Potika ny devoly. Vao mare an'izany ny devoly dia rifatra. Mandositra. Dia ohatr'izany koa ny asa be dia be izay natao misaotra ny iray aman-dreny anankiroa tsika. Dia atorona be fohy ny fotoana. Manaraka tsika any Ambilobe mbola isy ny isaky ny toby. Dia izao ianao pasteur satria ianao tonga eto. Ho avy ihany ny fanokanana amin'ny herintaona amin'ny rovina moa. Amin'ny oktobra sa amin'ny septambra, amin'ny oktobra. Dia fataroteny zao hoe inona daholo ny fanompotsapy rehetra. Mbola mampahory ny olona rehetrarehetra, mbola topohin'ny olona ny mampahantra atsika any. Dia fataro dia rehefa tonga any tsika. Rehefa tonga any ny fanokanana tahaka izao dia misy fampianarana indray atokana ho anareo any dia inona daholo dia izay no ataontsika. Mandrosonareo amin'ny rahavavy dia tonga dia manohy amin'ny vavaka nareo dia tonga dia sa misy fanatitra moa? Misy fanatitra? Ay, aiza ny mpiandry ary manao ny fanatitra mananao ny aiza ny mpiandry? Aiza ny fanatazana fanatitra dia aiza ny mpiandry manao ny fanatitra hoany? Tsisy mpiandry ve? Ay, efa mandeha ny fanatazana dia ataovy ary ny hira. Ao anatin'ny fanatazana fanatitra, ataontsika ny hira fafita amin'ny valopolo ao amin'ny bokitura ny fifoazana. Ranonaina izay tena mateza. Ranonaina zay tena mateza ao an-tampony Kalvari, sarodalana sady miteza mafakosatsina. Ranonaina, ranonaina, morazo ny maniry azy tsy maheto fanyakoatra zay tafidy trao dia tretrika ranonaina, ranonaina tsara loatra morazo ny maniry azy tsy maheto fanyakoatra zay tafidy trao dia tretrika tokoa. Rano tsy mety urita fa maharitra manakiza manadio ny loto rehetra nefa kosa tsy lavitranao. Ranonaina, ranonaina tsara loatra morazo ny maniry azy tsy maheto fanyakoatra zay tafidy trao dia tretrika. ranonaina, Ranonaina
Urasny maniry azy re tsy mba eto fany akoatra zay tafiditra tetretrika tokoa ny fitiavan'i Jesosy ny fitiavan'i Jesosy tompo no manolotra io rano eo afaky izay mampisendo atakandro tapahoany ranonaina tsara loatra urasny maniry azy re tsy mba eto fany akoatra zay tafiditra tetretrika tokoa ranonaina tsara loatra urasny maniry azy re tsy mba eto fany akoatra zay tafiditra tetretrika tokoa monjona maro tonga Jeso amonjiny maro zay mipepaka o matoky ny fanahy ny ray ny tompo anaty ony otao ampo ranonaina tsara loatra urasny maniry azy re tsy mba eto fany akoatra zay tafiditra tetretrika tokoa ranonaina tsara loatra urasny maniry azy re tsy mba eto fany akoatra zay tafiditra tetretrika mandrava vitany rakitra dia toizana ihany ny raha firana fa 7:100 na 8:100 amin'ny boky kiro amin'ny fifoazana ihany tsy misy soa afa-tsy Jesosy misy soa afa-tsy Jesosy favokony areny tany manakarena ho mahita azy faly ao aminy re aho miaraka aminy Jesosy tokana ihany na dia mahatrasambola manao hoe faly ao aminy re aho faly ao miaraka aminy Jesosy tokana ihany na dia mahatrasambola manao hoe faly ao aminy re aho fisoloana sy ho fampanekena ny raha dia manolotena navotray taminy rany Jesosy faly ao miaraka aminy Jesosy tokana ihany na dia mahatrasambola manao hoe faly ao aminy re aho faly ao miaraka aminy Jesosy tokana ihany na dia mahatrasambola manao hoe faly ao aminy re aho lotravizana tsy misy ny fahasavana Jesosy kosay manao ao mpandova milampamivony nahitra faly ao miaraka aminy Jesosy tokana ihany na dia mahatrasambola manao hoe faly ao aminy re aho
dia na dia mandraza olona manao hoe faly ao amin'ny reao. Firana fahazato amin'ny bokikira fifoazana ihany a na araiky amby zato afatra nomeny tompo anao hoe namanao ilazao. Eny ary eny ary andehantsika hiantso ny fanamasin'Andriamanitra, ataontsika ny laharan-kira fahaenina amby 20 Jesosy eo avy midina dia ndao hiaraka hitsangantsika rehetra hiantso ny fanamasina. Ny andiny voalohany sy fahatelo. Jesosy havia midi, Jesô havia, Jesô havia, Jesô havia, baretuna mi fida, Jesô havia, Jesô havia, viva faraetu, Jesô stia nae, dia o faliana ni funai sai teu eu aqui Jesô havia, Jesô havia, Jesô se havia, Jesô havia, Jesô havia, Jesô havia, salfigurina da uepisão, Jesô havia, Jesô havia, oh faraetu, Jesô dia nae, dia venu fifaliana ni funai sai teu Jesô havia, Jesô havia, ivavakisika anao Jehova o fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra ary ny famirapiratana sy ny fiandrianana dia izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany anao ny fanjakana Jehova o ary anao fisandratana olohany ambon'izy rehetra eo am-pelantananao ny mampalehibe sy ny mampatanjaka izao rehetra izao ko ankehitriny misaotra anao izay ry Andriamanitra eo sy midera ny anaranao be voninahitra tena tsy takatra ny sainay, tsy hainay tombanana, tsy hainay refesina, tsy hainay faritana. Maro ny fianarana izay renay ety amin'ity toerana ity fa ianao Jesosy manana hery tsy takatra ny sainay zanak'olombelona fa mampianatra ianao firifiry moa ny olona ety ambony tany nareo izay efa nialo lalana azy izay manana ny lazany sy ny voninahiny sy ny fahalalany fa tsy misy dikany akory manoloana ny fahalalana ao Andriamanitra. Maro be ny andriaman-kafa renay manera an'izao tontolo izao fa raha atambatra ny herin'ny reno ianao tsy misy dikany akory manoloana ny fahalebiazanao. Izany Andriamanitra izay vavanay ianao Jesosy raha teo efa miteny anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naresireny satria lehibe izay eo aminareo noho izay amin'izao tontolo izao ary tsy nomena fanahosa izahay fa fanamahery sy fahonoana tena ary fitiavana. Androaka ny asan'ny devoly izay Jesosy alohan'ny hidiranay amin'ny fampianarana manaraka dia anangana ny tananay ankavanana izay satria efa nomena ho anay ny hery sy fahefana izay nanananao rehetra ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona zanak'Andriamanitra avy any Nazareta nazonay manapodika sy mandravarava ny asan'ny devoly Satana ny kalan'oro zazavavin-drano ny tromba vazima alatsaka ny afo masin'i Jehova avy any an-danitra tahaka ny androny tamin'ny Elipa aminany
dorana may anareo sofrongonetana tsy manan-kery vahoaka an'Andriamanitra rehetra mifanahy mamitaka fisalibonana manjambena rehetra mitaingombozina mpanao sambelona ka lasa manao sitrapony zay tsy ambinonareo an Jesosy zay an Jesosy ho fiainanay ka ninninona anaranareo naiza toerana misy anareo nahoana ny herinareo ny ran Jesosy Kristy no alatsaka andevina trany fakany rehetrarehetra ny fototra rehetrarehetra zavatra rehetra zay volenareo tsy manan-kery tsy manam-pahefana fa nidevy olo satana rehetra afaribarina any amin'ny lavaka tsy hitanono mandrakizay any anjara toerana misy anareo fa an Jesosy zay an Jesosy ho fiainanay dia fenony fananao masina zay Jesosy sokafo masom-pananay hahitanay zava-magaga eo amin'ny lalanao ary sokafo mivavahan-tsainay aizanay manakatra tompo izay fampianarana izay tena avy amin'ny aorery ihany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Afaka mipetraka ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Aloha hevitra tsy dia re matetika na voizina loatra ao am-piangonana fa amin'ity anio ity dia ho resantsika manokana mikasika ny vola sy ny atrosa. Kasika ninona hony? Efa samy nahita vola daholo velotsika rehetrarehetra. Andao hoe hanangatanana kely satria fampianarana dia afaka mampanangatanana. Satria tonga eto alorona ny fanatitra dia hitsangana indray aman-dreny hitondram-bavaka ny fanatitra. Tsangantsika. Tsangantsika hivavaka. Sotra indrindra Jesosy afaka nanatateraka ny fanatitra vahoakanao rehetra. Fanatitra akasitrahana akasitraho Jesosy izay kely vita ny vahoakanao tsirairay avy ho voninahitry ny anaranao ary ampandrosoana ny ambainday mifanjakanao. Mankasitraka indrindra Jesosy amin'ny anaranao ny angatahana izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka tsika. Mba hampazava tsara ilay lohahevitra dia andeha fanontaniana avy hatrany no apetraka. Dia ny fotoana moa fohy dia ezahana ihany valiana arak'izay azo atao dia angatahantsika ny fanahy masina mba hanome antsika tsirairay avy ery afahantsika manakatra ny teny 30 minitra eo sisa no ananana dia zana tena fitinina arak'izay azo atao. Ny voalohany aloha dia jerentsika hoe inona natao hoe vola araka ny tenin'Andriamanitra. Tsara raha manoratra tsika satria fampianarana natao. Faharoa, ahoana ny fomba fijerin'i Jesosy Kristy mikasika ny vola. Fahatelo, ratsy ve manana vola araka ny tenin'Andriamanitra. Fahaefatra, mety ve ny kristianina hiditra trosa izany hoe mindrana sy mampindrana vola. Araka reo ve ilay izy? Tsy araka. Dia averina indray ve? Eny ary aleo fa tsy maninona veriko kely fa ilay fanontaniana no somary miadakadana satria mandeha ny fotoana fa ny valiny miezaka tsika mba manoratra aingakaingana kokoa. Mety amintsika izay? Eny ary voalohany inona natao hoe vola araka ny tenin'Andriamanitra. Izay ny fanontaniana voalohany. Faharoa, ahoana ny fomba fijerin'i Jesosy Kristy mikasika ny vola. Ahoana ny fomba fijerin'i Jesosy Kristy mikasika ny vola. Fahatelo, ratsy ve manam-bola. Fahaefatra, mety ve ny kristianina hiditra trosa. Izany hoe mindrana sy mampindrana vola. Fahadimy, ahoana ny tokony tantana antsika vahoaka an'Andriamanitra ny vola. Ary ny farany dia misy fanontaniana izay tena mampandiny tena sady mampieritreritra antsika fa tsy ho valiko ilay farany io fa
isika rehetra kosa ny amaly azy any anatiny saintsika any dia ny hoe raha Jesosy mijery fomba fitantanako sy ny fitantananao vola dia inona reny lazainy zay le farany zay voalohany inona natao hoe vola araka ny tenin'Andriamanitra maro be ny tenin'Andriamanitra mikasika ny vola fa miezaka tsika milaza zay tena tokony ho lazaina dia ijery tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Matthieu 2:20 filazantsarany Jesosy Kristy araka ny Matthieu 2:20 dia ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:20 dia to dia vakiany ray aman-dreny aingana ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy asehoy ihany farantsakely fandoa amin'ny hetra dia nitondra denaria izy ary hoy Jesosy taminy aniza ity sary soratra ity hoy izy taminy any Kaisara dia hoy Jesosy taminy aloavo any Kaisara ary zay any Kaisara ary ho an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Amen. Ny vola dia haitsika tsara aloha hoe fitaovana ifanakalozana sy anatanterahana ny filana. Hita amin'ny tantara maro ao amin'ny Baiboly fa nampiasana izy io ividianana andoavana karama ihany koa andoavana didy andoavana hetra tahaka ny voalazan'i Jesosy Kristy teo rehefa nentina teo anatrehany denaria dia nampianatra izy fa mila lontrosa ary anaovana ihany koa raharaham-barotra ny vola. Zay aloha voalohany. Ny faharoa dia jery tenin'Andriamanitra raha tena marina tenin'Andriamanitra tena zaraina betsaka indrindra rehefa tonga fotoana tahaka izao. Mety tsy voavakintsika daholo fa misy andininy tsy maintsy vakiana kosa dia mba hampazava tsara ny tenin'Andriamanitra dia vakintsika indray ny ao amin'ny Luka 4:20 dia ny andininy 10 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy ary zay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be ary zay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy matoky amin'ny mamona tsy marina ianareo iza no hatoky ianareo amin'ny tena reny ary raha tsy matoky amin'izay an'olona ianareo iza no hanome ianareo izay ianareo. Amen. Ny vola ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo dia fananana apetraka Andriamanitra ho tantanin'ny olona. Jesosy dia nampianatra fa izay matoky amin'ny zavatra kely anisan'izany ny hareny mamona sy ny vola dia azo itokisana amin'ny zavatra lehibe ihany koa. Midika izany fa mpitatantsika fa tsinona tompony mpindransika tsy tompony io izany sika fa an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ka noho izany ny averiko dia hoe ny vola ihany koa dia fananana apetraka Andriamanitra ho tantanin'ny olona. Araka hatreo. Izay aloha izany anisan'ny famaritana dia hiditra amin'ny fanontaniana faharoatsika hoe ahoana ny fomba fijerin'i Jesosy Kristy mikasika ny vola. Ny zavatra tena mahavariana ao anatin'ny Baiboly dia raha mamaky ny fanoharana rehetra izay nosoratan'i Jesosy tsika tao amin'ilay filazantsara izay nosoratan'ireo mpianatra Jesosy dia misy ny antsoina hoe filazantsara mitovy fomba fijery na hoe filazantsara sinoptika. Dia ny fanoharana izay anisan'ny tena resahan'i Jesosy indrindra telo am-pahefany dia mikasika ny resaka volana fandraharahana na business. Jesosy tena mpiresabola ary izy ihany koa dia tena manana loharanom-bola teo amin'ny fiainany. Dia ho hamarintsika izany amin'ny tenin'Andriamanitra dia jerentsika indray ao amin'ny Luka 9:1 ka hatramin'ny 7 mba hampazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Luka 9:1 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy ary tao aoriana kelin'izany dia lasa Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohitra nitoro ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ary ny
12 nanaraka azy mba amin'ny vehivavy sasany izay nositraniny tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina dia Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoan'ny démonie 7 sy Joana vadiny Koza mpitandrina ny fananany Herode ary Sosana mba amin'ny maro hafa koa izay nanompo azy tamin'ny fananany. Amen. Jesosy rehefa nandeha nitety ny tanàna sy ny vohitra nitoro ny filazantsara dia tsy mpianatra rery niaraka tamin'i Jesosy fa nisy iza koa ny tao vehivavy sasany. Nisy vehivavy maro tao niaraka tamin'i Jesosy dia voalaza ny tenin'Andriamanitra eo amin'ilay andininy farany, eo amin'ilay farany indrindra mihitsiny dia misy an'izao teny izao hoe izay nanompo azy tamin'ny fananany. Ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo anisany loharanom-bola teo amin'ny fiainan'i Jesosy dia nanana mpiantoka Jesosy. Efa voalaza ny tenin'Andriamanitra izany teo hoe izavo izy maromaro ny anaran'ny behivavy izay nitonony teto dia tao anatin'izany ireo olona izay sitranin'i Jesosy tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina dia Maria atao hoe Magdalena izay nivoan'ny démonie 7 dia Joana vadiny Koza tandrina fananan'ny Herode. Joana vehivavy Joanna raha miteny frantsay vadiny Koza ity Koza ity dia mitandrina fananan'ny Herode. Herode zany mpanjaka dia mitandrina ny fananan'ny mpanjaka ity Koza ity zany hoe ministry ny finance zany, ministry ny vola. Dia zany hoe manam-bola be mihitsy zany vadiny Koza dia ny vadiny mazava ho azy Joana dia izy no anisany namatsy an'i Jesosy tamin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Izay zany ny voalohany Jesosy tena nanana mpiantoka izy izay fomba fijery satria hoe fomba fijerin'i Jesosy mikasika ny vola izay ny anarantsika dia anisany loharanom-bola nananan'i Jesosy teo amin'ny fiainany araka ny soratra masina dia nisy ny antoka izy dia ny sasany izay tsy nanam-bola kosa dia tao nanasa ny lamba ny tao ny karakara ny sakafo ny be dia be. Tsy mahagaga tsika raha mijery ny fiainan'indray aman-dreny lehibe dadarandrena toandra fa tena iainana izany. Misy mpiara-miasa maro dia misy mpanompon'Andriamanitra be dia be izay manampy azy amin'ny fomba rehetra amin'izay ananany dia misy ihany koa ireo mikarakara amin'ny izay ilainy amin'ny andavanandrom-piainany dia tsy mahagaga izany satria tena fiainan'i Jesosy. Izay voalohany dia ny faharoa jery tenin'Andriamanitra indray tsika ao amin'ny Luka 7:7. Amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy izy taminy aza mitondra zavatra ho amin'ny alehanareo na tehina na kitapom-batsy na mofo na vola ary aza misy mitondra akanjo roa. Amen. Jesosy rehefa naniraka mpianatra dia niteny ve izy hoe mitondra zavatra rehefa hoe mandeha nareo fa natramin'ny fitafiana azy dia nanino ozy izy Jesosy aza mitondra aiza zany ireo mpianatra ireo ny misakafo, iza zany mamatsy an'ireo. Any amin'iza ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny toerana izay mampandroso anareo, izany hoe amintsika vahoaka an'Andriamanitra. Any amin'ireny olo ireny zany mpianatra nasen'i Jesosy nandeha dia ny tena mampatahotra ary amin'ny andiny 5 efa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy ary izay tsy mampandroso anareo raha miala amin'izany tanàna izany ianareo dia ahitsany ny vovoka ho afaka amin'ny tongotrareo ho vavolombelona miapanga azy. Amen. Amen. Izany zava-nisy fa amin'izao fotoana izao tena mampalahelo satria tsika miaina amin'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa tonga pastora mamangy antsika any an-trano dia inona ny tenentsika? Pastora dia misy miafina. Azo atao ve zany sa tsy azo atao? Tsy azo atao fa Jesosy mihitsy ny mampaniraka amin'ny mpianatra akany am-pino. Dia ngenge jerentsika nahagaga ny zava-nisy rehefa taty afarany rehefa nanao tatitra amin'izay satria rehefa maniraka Jesosy dia tsy maintsy manao tatitra ny mpianatra.
dia nisy fanontaniana izay napetraka Jesosy tamin'ireo mpianatra ireo rehefa tena nalefan'i Jesosy zareo nitoro ny filazantsara dia any amin'ny Lioka 2:5-7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aroa izy taminy raha niraiko nitondra kitapom-bola tsy hitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa ianareo moa nisy zavatra naory ianareo va dia hoy ireo tsy nisy. Tsy hitantsika izany, tsy nisy. Rehefa miaraka amin'i Jesosy dia hainy mamatsy ny zavatra rehetra. Dia tsika ihany ampiasainy ao anatin'izany anisany loharanom-bola resahan'i Jesosy dia avy aty amintsika mpanompon'Andriamanitra Jesosy no mitodika. Izay ny faharoa amintsika vahoakan'Andriamanitra, izay ny loharanom-bola faharoa araka ny fomba fijerin'i Jesosy. Ny fahatelo indray izao any amin'ny Lioka 4:20 dia ny 9:4. Tantara haitsika loatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy, indreo nisy roalahy niseho tamin'ny nitafy fitafiana manelatrelatra. Ary noho ny natahotra izy ka niankohaka dia hoy izy roalahy taminy, nahoana no atao amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona. Amen. Lioka 2:20-4, 2:20-4 zafady. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny haben'ny fananany no nandatsahany tao amin'ny rakitra, fa izy kosa tamin'ny fahantrany no nandatsahany ny fivelomany rehetra izay nananany. Amen. Ny jereny Jesosy sy ny nandiniany tsara ilay mpitondra tena izay nanao fanatitra. Dia tena tafateny mihitsy Jesosy. Tao anatin'ny fony tamin'ity zavatra nataon'ity mpitondra teny ity hoe ndry ity mpitondra teny ity tena nandatsaka be indrindra. Fa ratsakely roa izay nananany dia izay nafono an'izy ho an'Andriamanitra. Jesosy mahagaga rehefa mijery ny fomba fandrontsahantsika fanatitra izy dia tsy mijery ny abetsany tahaka an'ilay mpanan-karena be dia be teo samy nanome arak'izay abetsahany fananany. Fa Jesosy nijery lay ampafiriny nomena azy. Dia tena deran'ity vehivavy ity mihitsy izy ity mpitondra teny ity hoe izy ny tena namebetsaka indrindra satria ny volany 100 tamin'ny volany no naninona nomeny an'Andriamanitra. Ny hainy feo an'Andriamanitra ity vehivavy ity. Dia noho izany mila mihaino ny feo an'Andriamanitra isika. Inona ilay fahatelo izany? Isika zanak'Andriamanitra aloha dia mila mahay tsara mihaino ny feo an'Andriamanitra. Ohatran'ny ahoana ilay mihaino ny feo an'Andriamanitra? Nisy fotoana ry havana rehefa nanao fialan-tsasatra izay tany Majunga. Dia rehefa nandeha tany izay dia fiaran'olona nentinay. Dia fiara io tena fiara vaovao voavoaka tamin'ireny mpivarotra ireny. Dia io fiara io no nentinay nindraminay tany Majunga. Dia rehefa tonga tao am-piangonana tamin'izany fotoana izany dia nanao fanentana ny paster. Mbola fanentana izany hoe mila manao ny asan'Andriamanitra tsika. Misy adidy mila atao mila andeha any lavitra ny zanakitsika hitoro ny filazantsara. Dia nisy feo izay reky teo am-potsofoko. Dia ozy izy ilay feo. Nisy vola anankiroa tany an-tanako dia nisy 2,000 dia nisy 2 alina. Dia ilay ohatriny narina meko. Ilay feo tato anatiko miteny hoe ameo ilay 2 alina. Izay ilay feo. Fa ny lay 2,000 nameko. Dia inona zavatra nitranga? Rehefa mivoaka tao amin'ny fiangonana amin'izay, tao am-piangonana. Ny lalana amin'io tena lalana tsara, tena goudron, tsy misy hoe lalan-dratsy. Dia rehefa andeha amin'izay izay dia nahagaga nisy fantsika anankiroa nanao an'izao teo amin'ilay pneu nandro alahady. Fa ny fitadiavanay toerana tamin'izay namboarana azy
fa tena nitety mihitsy izay amin'io efa matahotra hoe vaky ty pneu ty fiara tsy anay fa rehefa teo amin'ilay mpivarotra inona ozy izy nareo ny tenena notaniana ohatrinona manao an'ilay izy ohatrinona ozy izy nareo 2 alina ka noho izany mila mahay mihaino feon'Andriamanitra tsika dia tahaka an'izany koa toerana hafa indray dia mbola manamafo ihany fa ohatrany hoe sendraiky sendrasendra zany dia nisy feo indray hoe ray etsy omena dia ahoana namesa tsy name mbola tsy name ihany fa rehefa tonga tany an-trano tsy ahoatsy ahoana teo dia narary ny zaza rehefa nandeha tany amin'ny dokotera dia ohatrinona vidina fanafody ray etsy tao aorianan'izay tena fibebahana tamin'izany tsy nety ho sokatra mihitsy fahasoavana tao anatin'izany fa Andriamanitra dia miseho amin'ilay lalandray mpanompo ireny manao fanetanana araka ny tenin'Andriamanitra andeha nge jerentsika any amin'ny Lioka 9:7 Lioka 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy omeo dia mba omena ianareo fatra tsara sady ahitsana no afatratra ka mihoatra no omena ho ampifonareo fa izay fatra taonareo no amarana ho anareo kosa amen. Zay fanetanana nataon'i Jesosy omeo izy dia maninona omeny anareo Jesosy ihany koa anisan'ny fomba fijeriny ny amin'ny vola dia manao fanetanana izy zay ny anisan'ny loharanom-bola nazahoan'i Jesosy vola naovana ny asan'Andriamanitra nanao fanetanana izy hoe omeo dia omeny anareo ary faefatra tena ngeza be dia inona andeha jerentsika tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 7:17 Matthieu 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy nefa ndrao isika mahatafitohina azy dia makanesa ao amin'ny ranomasina ianao ka manjono aray izay azan-drano ho azonao voalohany ka rehefa azokafanao ny vavany dia hita vola sekely ao ianao dia raisy zany ka omeo azy ho avy amiko sy ianao amen. Jesosy ihany koa loharanom-bola izay nananany dia manao inona fahagagana be dia be tenin'Andriamanitra mikasika fahagagana ataon'i Jesosy fa rehefa tokony handoha vola etra ho an'i Jesosy izy sy Petera dia nirahany Petera anjono dia andana ozy izy izay trondro voalohany hitanao dia sokafo ny vavany dia mahita ianao ozy izy sekely teneneto raha vola tamin'izany dia statera ray na denaria 4 eo izay ny vidin'io sekely io izay zany ny tombany dia io vola denaria 4 io zany mahavita tsara mandony inona etran'izy Jesosy sy Petera zany anisany faefatra sady tena hoe ngeza be ihany koa dia nanao fahagagana Jesosy fahatelo avy hatrany satria mandeha be ny fotoana dia tsy afaka mivalapatra be tsika fa mety eo fefakadiny eo sisa dia hoe fanontaniana fahatelo dia hoe ratsy ve manana vola araka ny tenin'Andriamanitra andeha hijery tenin'Andriamanitra avy hatrany tsika ao amin'ny Timoty voalohany 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa ny voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany amin'ny alahelo be amen. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa tsy vola ny ratsy fa ninona hony ny fitiavam-bola ozy izy no fototry ny ratsy rehetra tsy voarara ny manana vola fa tokony tsy ho lasa tompony fotsika ilay vola fa iza ny tompony fotsika Jesosy rery ihany satria Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro tsy tiany misy akan'ny toerany eo amin'ny fiainantsika
dia voalaza any amin'ny Matthieu toko fahenina andininy fa 4:20 angamba tsy ovakitsika ntsony fa tonga dia avy hatrany dia azavaina amintsika ilay izy fa rehefa any an-trano kosa dia mba angatahantsika mba hamaky an'ilay tenin'Andriamanitra. Milaza momba ny mamonany aho efa nivakitsika koa tany amin'ny voalondohany tany amin'ny famaritana araka ny tenin'Andriamanitra mikasika ny vola. Dia ny mamona dia maneho ny harena sy ny rafitra mampiatehatra ny olona ny vola. Tsy ratsy ny vola fa nilaza Jesosy fa raha lasa iankinan'ny fo ny vola dia lasa mifaninana amin'Andriamanitra. Arakitsika ve hatreo tsy ratsy ny vola valo ny fanontaniana zany dia hoe tsy ratsy ny manam-bola fa tsy tokony hakan-toeran'izy toeran' Jesosy ao anatin'ny fotsika ny vola. Fahaefatra, mety ve ny kristianina hiditra mitrosa? Iza miteny hoe mety? Tsangana hoe ny tanana. Iza miteny hoe tsy mety? Ndeha tsika hijery tenin'Andriamanitra anamarinana ny tenin'Andriamanitra any amin'ny ohabolana 2:20 andininy 7. Ohabolana 2:20 andininy 7. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny manan-karena dia manapaka ny malahelo ary izay misambotra tsy mba mpanompony ny mampisambotra. Amen. Ary izay misambotra dia mpanompony mampisambotra. Mampitandrina mitrosa ny tenin'Andriamanitra. Tsy mandrara tanteraka izy hoe tsy azo atao, saingy mampitandrina ny tenin'Andriamanitra fa mety hampiditra fanandevozana ara-boly zany. Za ry avako malala rehetra amin'ny tompo raha nanan'olona trosa taloha tsy matory zany mihitsy ny amin'ny alina. Fa dia vadibadika foana ahoana ary ny ataoko mba hanefako ny trosako. Fa amin'izao fotoana izao misy endrika hafa ilay idiran'ny olona amin'ny trosa dia amin'ny alalan'ny rony hoe contrana, inona filaza azy? Fifanarahana ara-taratasy be dia be ny orinasa mpamatsy vola manao azy amin'izao fotoana izao dia tena mahaliana tokoa ilay zavatra tenen'ilay olona ary hainy mihitsy tena hoe mandresy lahatra anao mba hidiranao amin'ilay trosa. Dia ny zava-misy rehefa mandeha any amin'ireny toerana ireny tsika dia misy taratasy dia misy ny izany dia dikan'izany mampigadra sa tsy mampigadra? Mampigadra. Dia rehefa mampigadra io dia ny olona tsy te higadra. Dia inona zavatra ataony? Lasa mampanotana azy ilay izy satria mila vola izy. Tsy matory izy amin'ny alina fa ny ao anaty fisainy dia hoe mila tadinina vola. Amin'ny fomba rehetrarehetra dia lasa manota avy eo, lasa mandainga, lasa misoloky olona, lasa mangalatra. Ary tena mampalahelo misy tena lasa sanatra izany mijangajanga, varitena. Dia izany rehetra izany ry havana araka ny voalaza teo dia lasa miteraka fahotana ilay vokatry ny atrosa. Dia ny ianao koa arany lasa mitebiteby lava dia lasa miteraka tsy fahasalamana ho anao ilay trosa nananao. Dia noho izany trosa io ry havako araka voalaza teo dia tsy eny tompoko misy filazana vetivety ilazana zany izay rehetra nanao deuxième robe fa miandro eo amin'ny sapelina ny mpanjaitra dia ilazana zany tsika mba haka an'izay deuxième robe izay. Sotra tompoko. Dia tanina ihany koa zany ny diakonina rehetra izay hanao asa-pisoronana rapitso fa efa manao fanomanana ao amin'ny sapelina. Iangatana ihany koa zany tsika mba samy ho tonga ao. Sotra tompoko. Sotra tompoko. Araka ny voalaza teo dia hoe mamatotra tokoa ny trosa.
Tenin'Andriamanitra dia tsy mandrara hoe aza mitrosa na aza mampisambotra. Fa ilay zavatra terak'ilay trosa no mahatonga an'Andriamanitra mampitandrina hoe tandremo ny trosa. Dia ahoana izany ray aman-dreny? Tsy tokony trosa ve? Misy fomba fiteny izay amin'ny fiteny vahiny hoe raha en cas de force majeure dia mety tsy maninona ihany ohatra very ny volanao. Engany mino fa tsisy an'izany eto. Dia ianao tsy manana frais ho dia Antananarivo na Ariary ary dia inona zavatra ataonao? Mangataka anefa ianao tsy mahazo. Dia hitratrosa ianao, iza ny tena hitratrosa raha sendra tratra an'izay? Sa andeha tongotra hatra Antananarivo? Hitrosa sa andeha tongotra? Tena endro vahoaka an'Andriamanitra fa andeha tongotra hono zareo miala eto an-daingo ka hatrany Antananarivo. Tena tsara be izany. Tena tsara be izany. Faly ny tompo ao anatin'izany fa resy lahatra izany tsika hoe ratsy ny trosa dia ilay zavatra teraky ny trosa miteraka loza ho atsika. Noho izany ho atsika vahoaka an'Andriamanitra rehetrarehetra izay mety hoe manana trosa dia aika ratsy ny trosa araka ny tenin'Andriamanitra. Dia inona izany tokony atao? Any amin'ny Romanina 7:15 izany no tokony ataontsika ho an'izay manana trosa. Dia inona ny tenin'Andriamanitra ao? Romanina 7:15 amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha velona isika dia velona ho an'ny Tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny Tompo. Koa amin'izany na velona na maty isika. Zafady. Romanina 7:15. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aza vela isy tsy voaloha na amin'iza na amin'iza, afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tiany namany dia efa tanteraka ny lalàna. Ahoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra? Aza vela izy tsy voaloha na amin'iza na amin'iza, afa-tsy ninona ozy izy? Ny fifankatiavanareo ihany. Tafiditra ao ny trosa sa tsy tafiditra? Tafiditra ao ny trosa. Tokony andony inona izany tsika? Aloavo ny trosa. Ny fifankatiavana ihany no maninona ozy izy ny tenin'Andriamanitra? Tokony trosa. Fa ny ankoatran'izay aza vela izy tsy voaloha na amin'iza na amin'iza, noho izany araka ny tenin'Andriamanitra dia tokony mandotrositsika. Aza vela izy trosa amin'ny olona afa-tsy ny fifankatiavana rery ihany araka ny tenin'Andriamanitra. Midika izany fa tokony anefa didy ara-bola sady ara-potoana sika ho an'izay efa nanao efa nisy fatotra tao dia mivavaka amin'i Jesosy mba ahoana ny alàna ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamo 7:30 vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 7:30 dia ny andininy 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misambotra ny ratsy fanahy nefa tsy manonitra, fa ny marina kosa mamindra foka manome. Tenin'Andriamanitra eto dia miteny hoe misambotra ny ratsy fanahy, manana anarana ny olona tsy mandotrosa. Dia inona filazany azy ao? Ratsy fanahy. Iza ny teo antsoin'ny olona hoe ratsy fanahy? Tsy izaho aloha. Fa ahoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra mikasika ny ratsy fanahy? Any amin'ny Isaia 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Jesosy ane tena ame fiadanana antsika foana. Izay ny tanjon'i Jesosy satria izy mihitsy ilay fiadanana. Dia ozy izy amintsika izany eto hoe ny olona tsy mandotrosa tompoko dia tsy manam-piadanana eo amin'ny fiainany mandrakizay. Izay ny ana dia misy fanontaniana 5 dia ameko an'ny ray aman-dreny Iraka Louisette hoe ahoana ny tokony atao hitantanana ny vola, dia izy no amaly an'izay. Eny ary ahoana ny tokony atao hitantanana ny vola? Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamo 4:20 any efa nitenenina teo ny andiny voalohany manao hoe any Jehova ny tany
izay rehetra eo aminy. An'Andriamanitra io araka ny efa voalaza teo, mpindrantsika fa tsy tompony. Ka noho izany rehefa kira vola ianao na mahazo vola ianao na namen'olona io na tamin'ny alalan'ny karamanao io dia inona zavatra tokony atao voalohany? Aza maika mividy zavatra na mampiasa an'ilay vola. Fa inona no tokony atao aloha? Entina ambavaka eto amin'i Jesosy fa anazy io. Dia entina ambavaka entina amin'i Jesosy dia mila roahana ny devoly amin'io vola io. Misy ange any amin'ny tenin'Andriamanitra any miresaka momba ny tangy, vola maloto azo avy amin'ny fijangajangana, azo heverina ara-panasy ara-nofo ilay fijangajangana any amin'ny Ezekela, any amin'ny Hosea any milaza izany miresaka momba ny tangy. Mety volana tangy io tonga eo aminao io dia ampiasainao dia lasa miteraka. Inona ilay vola avy eo? Olana eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao raha sanatria izany. Misy ihany koa vola efa nandalo tany amin'ireny douane ireny, ireny sampy ireny, izay no tonga eo aminao. Dia inona zavatra miseho avy eo? Mahasoa sa tsy mahasoa? Tsy mahasoa, izay ilay antony hoe mila roahana devoly ilay vola. Dia rehefa vita izay dia manaova tahaka ny mpanompon'Andriamanitra ilay voalaza tany am-piandohana tahaka nataon'i Jesosy. Atao inona ilay vola anomponana izy? Anomponan'i Jesosy ny vola. Dia meo an'i Jesosy izay anjarany satria isika Jesosy mandinika ny fomba ho an'ny mpiandry izay anao asa zany dia angatahana ho any amin'ny sapelina anaraka ny ren'iray amareny anomanam-panahy. Sotra tompoko. Amaranana azy satria ny vola dia inona voalaza teo? Jesosy mijery ny fomba fanomezantsika vola ho an'Andriamanitra. Arakitsika ve hatreo dia meo an'i Jesosy. Izy ange tsy miteny hoe le 100% dia ozy izy nareo indray hoe inona izany ho anay paster, inona no sotronay? Fa le fandresen-dahatra anaty le fiainona ny feon'Andriamanitra. Dia mahay iza mihaino feon'Andriamanitra. Dia rehefa avy mihaino feon'Andriamanitra ianao dia vidio izay lahara-pahamehana tokony ilana ny vola. Izay ngamba ny anjara fitenenana izay fampianarana izay ataonay amin'ny rahavavy mianaka eto dia ny fahaenina moa dia fanontaniana mampieritreritra antsika hoe raha mametram-panontaniana izany amin'ny tenantsika sika hoe raha Jesosy mijery ny fitantanantsika vola dia ahoana ozy izy ireny lazainy dia samy mamaly an'izany tsika ny anatin'ny saintsika rehetrarehetra. Ny voninahitra dia eo an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Saotra ny ray aman-drentsika tao anatin'izay fampianarana mahakasika ny vola sy ny fitantanam-bola sy ny resaka trosa izay. Misy tenin'Andriamanitra aty mialohan'ny amaranana fotoana. Dia misy ihany koa fijoroana vavolombelona kely izay ho zaraina amintsika fa iainantsika kristianina izany amin'izao vaninandro izao. Ny Mateo 5:9, ny 9, ny 10 sy ny 11. Mateo 5:9, ny 9, ny 10 sy ny 11. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro nisy boky anankiray nanantona ka niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe: Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy nanindrotra ny tanany ka dia nanendry azy ka nanao hoe: mety aho, madiova ianao. Ny trosa raha ohatra zany ka eo amin'ny ara-panahy dia inona? Abokana. Haitsika moa ilay fiteny hoe boka ny trosa. Ny boka zany tsy afaka mihitsy mandova ny fiainana mandrakizay. Tsika manka ao anatin'ity fiainana miaraka an'i Jesosy ity dia misy tanjon'Andriamanitra. Dia ilay fiainana mandrakizay. Ety ambonin'ny tany ihany koa tsika dia manana ny programa ny Andriamanitra dia ny rahany anao ny asany hijoro vavolombelona. Ary indrindra ao anatin'izay efa nafahana izay tsika vao voatokana mpiandry. Vao izao izay ny avy nanao dinidinika, zany hoe voadio tsara mihitsy. Rehefa manao dinidinika moa anatin'ny dinidinika dia hoe ananan'olona trosa ve? Ary tsy avelan'Andriamanitra satria izay ilay ten'Andriamanitra izay nivakiana be dia be teo. Fa tsy avelan'Andriamanitra
tsy eken'Andriamanitra mihitsy tsika raha ohatra ka mbola tsy madio. Ny abokana raha ity ten'Andriamanitra ity dia tena hen'ity boky anankiray ity fa hoe zany Jesosy zany manadio ny boky. Dia lasa izy niazakazaka dia ny tena ny antsoantso izy. Dia ny tena nanao hoe tena ny enkohaka mihitsiny izy. Ina dika le menkohaka manetry tena. Satria heniny fa hain Jesosy no manadio ny boky. Ka ho antsika ao anatin'izay lesona voalohany aloha raha tsampatsika fa inona mbola mety mahaboka atsika. Le trosa ny aranofo aloha iny mety mino fa efa samy nanao efa zakintsika. Fa eo amin'ny ara-panahy ohatra hoe nanao fotoana zao hoe anao ny asan'Andriamanitra nefa nisy fakapana tampoka na nisy tsy fafana tampoka dia nilavika ny asan'Andriamanitra iny tady eskizy trosa zay. Ka ny trosa zany ratsy Jesosy rery ihany ny abokana ratsy Jesosy tsy afaka manadio an'io. Ary io abokana io dia tadidio foana fa tsy haiko tsika na efa nahita boka na mbola tsy nahita. Fa tamin'ny andronay tanora taloha dia misy toerana anankiray zay fankalazana amin'ny fetin'ny boka. Dia rehefa tonga io fety io rehefa tonga io fotoana fankalazana io dia mandeha lavitra zany toerana zany nefa andehanana tongotra miala maizimaizina ohatrano mihitsiny ary efa raha amin'ny 3 maraina miala ohatrano any amin'ny 12 vao tonga any amin'ilay toerana izay jerevana amin'ny fankalazana amin'ny boka. Ny zavatra nahaliana tamin'izay raha za manokana tsy le fety ny tena namaika fa hijery an'ilay olona boka satria mbola tsy hitako izany boky izany. Dia rehefa navoaka ny boka rehefa fotoana amin'ny fankalazana ny zareo ho antsika izay efa nahita fa tena boka amin'ny anarany. Io tanana io tsy misy ratsana, ny tongotra tsy misy ratsana, misy io sofiny ohatra ny misofina ihany izy fa tampona tanteraka. Fa zany hoe dokotera moa manana fahaizany mba hahafaha miaina ohatry ny olona rehetra. Dia ozy hoe tena tsisy dikany olombelona. Zao ve ay ratsy tarebe ohatran'izao ny boky dia ohatr'izany koa zany tsika eo amin'ny Jesosy. Raha ohatra tsika ka misy abokana ny ara-panahintsika dia Jesosy ihany no afaka manadio an'izany fa fijoroana vavolombelona anankiray no entina amintsika mba entina hoe hifampizarana. Resaka fitaterana moa ny asan'ny tena eo amin'ny asa fiainana andavanandro dia mampiasa fiara. Rehefa mampiasa fiara dia tambola tsy nanana an' Jesosy dia ny maika mihitsy ny trosa satria matetika tsy dia mety le karama fa matetika tsy maleo sara ny vidiny ozy izy ny fomba fiteny izay. Raha ohatra ka hoe tokony ho ray alina ny tokony vola raisina dia lasa zarazara raha mandray 3,000 na zarazara ndraindray arany aratrosa mihitsy. Tonga amin'izay satana nanolotra vahaolana satria araka ny teny ray aman-dreny teo nisy fanantanana tamina orinasa anankiray hoe manao tolotra izahay ianareo izay mampiasa fiara dia tongava fa manao tolotra izahay afaka maka pneu ianareo aloha atao facilité de paiement na arakaraka izay fanarahantsika misy fihenam-bidy ohatran'izao zao. Dia lasa ny azakazaka. Le vadiko tamin'izay tsy tia an'izay fa ny tenako mihitsiny ny tena namporisika anazy tsy nety izy. Tsy aloha ve ohatr'izao ihany, tsy aloha ve ohatr'izao ihany. Dia ianao ihany no taraikeo tamin'izaho moa andro tsy fahalalana dia tia mifaninana ampiara-miasa dia lasa ny azakazaka. Tsy mavita voyage roa kory ny pneu iny tamin'izaho pneu moa no nitraina. Tsy mavita voyage roa kory iny dia mipoaka. Contrat nay amin'ny trosa amin'izany fotoana izany amin'ny société 3 volana. Vao 2 voyage fotsiny zany tapa-bolana zany dia efa vaky le pneu. Dia lasa ianao mandeha makany amin'ilay société tsy maninona fa voalohanareo foana io ampiondray dia ohatr'izay hatramin'ny foanany. Ny fomba fandoavana le vola moa tamin'izay dia mametraka sek garantie. Tao anatin'izay nefany sek tsisy vola. Zay aloha zany dia efa trosa efa abokana anankiroa zay. Voalohany aloha trosa, faharoa lainga. Zay aloha dia efa abokana zay. Dia rehefa tonga arany fotoana satria tsy mety foanany. Tonga amin'ny fotoana tokony andoavana ilay vola tany amin'ny banky. Rehefa tonga ny fotoana tsy nisy ny aloha teo amin'izay ny telefonen'ny tompona andraikitra amin'izay zay tany amin'ny orinasa. Rehefa ohatra ka tsy aterinareo ilay vola dia tonga nareo alefanay ty sek ty
mazava ho azy fa rehefa tsisy vola izy saikiny mazava ho azy fa miakatra fitsarana zany zay. Tao anatin'izay indrindra nahatsiaro an'Andriamanitra, tena nahatsiaro hoe tia lefa fanakanana ny tena. Lavalava izay fotoana izay fa tsy hoe vetivety, ny vadibadika. Dodona ilay tompona andraikitra amin'ny sosiete foana tamin'izany. Ny vadibadika, tena ny vadibadika. Dia ohatrany hoe misy mandondona mba vady, dia ohatrany hoe izay ilay olona fa tonga, anatitra convocation, anatrika fitsarana. Ny vavaka, teo ny natsiaro an'Andriamanitra. Lasa misitrika ny anaty armoara mihitsy moa tamin'izany. Teo namango ny fanao hoe ianao ne ozy izy tiako afaka amin'ny fitrotrana io abokana ne ozy izy dia lasa ny vavaka. Tena ny vavaka fa tsy mivavabavaka. Namango misy olona anankiray nitenenin Jesosy hoe rano natsona. Dia rehefa natsona ny le olona anankiray dia taniny hoe mba ome vola zao zay fa zao zay ny olana misy eo aminay. Dia namonjy mola olona dia nalola volan'ny sosiete. Taorian'izay sady nandomy volan'ny sosiete no mivoady teo anaty ankesera mihitsy ny tena nanao hoe raha afaka amin'izao troso zao tena tsy anao intsony. Heny Jesosy amin'izay izay fotoana zay fisarangotana tamin'izay dia taoriana kely amin'izay vaky foana ilay pne. Dia zao ny teneniko tamin'ny teo an-trano. Aleo ivavaka. Dia zao ny teneniko tamin'i Jesosy hoe rehefa vaky ny pne satria ilay tômôbilina moa somary maromaro kely nampiasaina. Dia miantso ny chauffeur any am-pandehanana vaky pne tiananiny izay. Dia zao ny tafanapa-kevitray hoe zao aleo tsy mitrosa pne tsony fa rehefa misy pne tômôbilina tonga anankiray vita dia sarsoma va aloha ny pne anankiray dia ndana alaivo ny tômôbilina anankiray. Misy afatra vetivety atsona ny iraka rehetra ho ary amin'ny chapelle dia atsona ihany koa Pasteur Nestor fa manana anjara izy ao anatin'ny asan'Andriamanitra. Eny tompoko tohizana kely ny filana. Eny tompo dia ho faranana ny fampianarana fa ho fitiniko ilay trosa. Tao anatin'izay indrindra dia nanapa-kevitra tsy nitrosa tsony. Fa ndray andro nanatona nisy olona anankiray nanatona hoe io pne ozy izy amidiko aminareo 300 000 francs. Fa tena nividiana le pne na 300 000 francs au lieu dia 6,5 millions pne iray tamin'izany. Nefany namidiny 300 000 francs taminay fa navita voyage betsaka ary tena hitan'i Jesosy ny fitarainana. Inona ny tiana ho ampita amintsika mialohan'ny anambarana ny amaranana ny abokana ny trosa. Inona ny trosa izay mbola mety fantatritsika fa mbola mamatotra atsika. Fa ny abokana dia tsy handraisana ny fitahian'Andriamanitra. Dia andaontsika tena etoraka amin'Andriamanitra iakoaka araka io nataon'ity lehilahy boky anankiray ity. Izay ny fampianarana dia anjarantsika no mitolona amin'ny Jesosy amin'izay sahazantsika tsirairay avy. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Hitsangantsika marana ny fotoana fa hifanomboka ny fotoan-dehibe. Eny ary hivavakitsika. Saotranao indrindra Jesosy ny amin'ny fampianarana izay nampitaina teo. Na dia tao anatin'ny fotoana fohy ary dia mangataka ny fananao masina izay mba hitombo ao anatinay ny fankatoavana ny fampianarana izay nampitainay teo. Ianao manko Jesosy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ka raha nifidy anay ho fifoazana ianao dia tena hifony fiainana iray manontolo ka hanana fitahiana manano ny ambiampy izay. Mba tsy mohezan'izao tontolo izao ary mba tsy hisambotra fa hampisambotra satria teninao izany. Mankasitraka indrindra Jesosy. Misaotra indrindra Jesosy noho ny fitiavana sy ny famindram-poninao. Dia ampitomboy mandrakariva ao anatinay ny fitiavana anao fa tsy ho tia izao tontolo izao itsiny izahay. Saotra indrindra Jesosy. Rainay eo izay ny an-danitra. Ho amasinina ane ny anaranao. Ho tonga ane ny fanjakanao. Atao ane ny sitraponao. Ety an-tany ho tahaka ane ny an-danitra. Omeo anay an'io ny anina sahaza ho anay ary mamelana elokay. Tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rery ihany. Aleloia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Eniko ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Mazoterana tompoko. 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 Mazoter
hiditra ao anatin'ny fotoan-dehibe tsika izao a noho izany a entanina ny mpiany rehetrarehetra izay anatanteraka ny asa mpifoazana mba hitondra sy hiomana ao amin'ny trano ao amin'ny chapelle antsoina